dia pisitsika rehetrarehetra iara-painantsika rehetrarehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity indray dia alohan'ny amboako azy ary dia iaraka mivavakintsika anao. Andriamanitra rainay ao mpanao ny lanitra sy ny tany, misaotra sy mideranao izahay raha tonga eto amin'ny fanatrehanao indray amin'izao fotoana sy ora izao. Iany mianjerinao no nitokona ny didina anay Jesosy ao, raha niala tany amin'ny tokantranonay tsirairay avy izahay reto ary niary tamin'ny loza rehetra nianjerinao ka dia hisaorana anao ary mankasitraka tompo ao. Ary ankehitriny raha ian'ny teninao indray izahay dia fanahinao masina no miasa ato aminay hanokatra ny fonay ka hamboatra ny fonay handraisanay ny teny mba hamofo afoloeny izahay. Dia misaotra anao indrindra Jesosy ao dia raha sy lasana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Za tsy nanomana inona mihitsy fa izay mba kely ananako aty zany no partageko aminareo dia ny hoe ny antony natongavako tato amin'ny HVKR ary isaorako an'i Jesosy be dia be mihitsy zany tena mbola isaorako anazy hatramin'izao fa 2009 zay Siliany tonga teto a France dia izy moa nianatra tany Lyon dia nanaraka anazy tany Lyon dia tanàna kelikely izay ny toerana nisy ny écolany dia tao izay roa tao amina trano kely studio izay dia isa maraina mandefa ordinateur dia mihaino hira fiderana dia mihaino andreny maka site ny enseignement.com dia mihaino toroteny amin'ireny dia matetika mihainonay aloha dia hoe josnay dia zay foana ny nataonay mianaka nandritra ny 2 ans. Dia avy eo izy niala tany a Lyon izy fa izy moa somary lavalava tongotra kely izay ihany dia nandeha nivoaka tany ivelany izy dia za nijanona tato Paris dia tao Paris tao dia tady toerana zany hoe asa mba misy fiangonana aliako asa mba misy fiangonana aliako dia tsy nahita mihitsy efa elaela tsy fantatro tsadidiko tsony na 5 taona nijerevan'le José zanako lahy zay tamin'le sur internet dia nahita izy dia tao a Montrouge nisy église évangélique anankiray zay gasy dia nandeha tany aho dia rehefa tonga tao fa tena tsy tafiditra mihitsy fa tena ohatrany vahiny be zany ohatrany tsy haiko tsy fantatro mihitsy tena tsy tafiditra dia ndray mandeha zay nandeha tany amin'ny magasin mianatra dia hianatra no mitantara tamiko hoe ka zay zany rehefa mba mifankahita dia miresaka baiboly dia ohatraohatran'izany foana mba fataonay mianaka dia rehefa dia izy ny tena izo tatinao izy izy misy ola fanena tamin'ny zo dia nitantarainy tamiko teo taty Colombe zo dia nitantarainy antranao hoe ohatran'izao dia tanitarika ao taty Colombe hoe andao hamonjy ny sekoly fa zay isaky ny sabotsy ohatran'izao dia mbola salasala ho ny zo dia mbola faneny indray mandeha indray koa izy mianaka zany dia farany zo tapa-kevitra dia nandeha dia za zany niteny tamin'ny antra hoe hianatra raha mba mandeha alina aloha dia mba teneno fa zava tena fa ela be mihitsy nanotady fa mba teneno azy za dia hoe andrasa zay fa teneniko tatina kanja tsy haiko na tiorina teneniko an'izay misy anina tao amin'ny taty Colombe misy cellule dia niteneny mianatra dia nandeha tany izay
zay maromaro ihany zay nandeha tany tamin'ny famille zany dia tonga tao dia ohatrany tonga dia hoe tafiditra dia rehefa avy eo namonjy sekoly amin'izay dia hatramin'izao dia isaorako ny Jesosy tena isaorako ny Jesosy tena kasitrahako izy fa hoe tafiditra zany a dia izao koa fa soavana efa narotsany be tao anafa ny zanako zao a tafiditra tao amin'ny batisa taoly izy terda dia isaorana ny Jesosy zany zavatra rehetrarehetra zany fa izy ihany ny asa ary izy ny nanao zavatra rehetra dia isaorana ny Jesosy dia misaotra anareo na miaino tainy Jesosy mamia tehatsika hoan'i Jesosy akateny anankiray tsika Jona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo Jean 13 verset 17 ao amin'ny Jean 13 verset 17 vakitsika raha fantatrareo zany dia sambatra ianareo raha manao zany si vous savez ces choses vous êtes heureux si vous le faites. Ny antony sekoly dia efa terentsika foana haintsika tsara mihitsiny hoe ny antony sekoly dia ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay ankasitrahan'Andriamanitra tsara indrindra mihitsiny zany any amin'ny faratapony. Matombo fanahy masina mitarika antsika, matombo fanahy masina mampianatra antsika dia aoka toetra ao anatintsika izao toe-tsainy Kristy izao hoe misy miova amin'ny fiainana. Matetika tsika rehefa mivavaka momba ny fanahy masina dia hoe tsy hoe momba ny fanahy masina fa rehefa tarihan'ny fanahy masina ny fanahintsika ny amin'ny hoe aoka izy de teindre amiko ny personnalité an'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra fotsiny raha ohatra ka ny amin'ny herintsika sy amin'ny connaissance antsika tsy ho tonga zanak'Andriamanitra mihitsy tsika tena kaikinao tsy possible amin'ny maha-olombelona ny amin'ny fahalalàn'olombelona ny amin'ny zavatra ianaran'olombelona impossible no tonga zanak'Andriamanitra rehefa tsy mifanahan'Andriamanitra. Rehefa mandray nareo ilay invitation tamin'ny maraina dia tsotra fotsiny no satria betabe ny olona mitonona fa zanak'Andriamanitra. Ohatra fanaoko matetika teo ohatrany hoe misy olona manana relation amina milliardaire tany Madagasikara moa zao nafantatra ohatran'izay mihitsiny manana relation izy amina milliardaire anankiray dia rehefa miaraka amin'ilay zanak'ilay milliardaire izy dia mise comporter koa ohatran'le ohatran'ny hoe zanak'ilay ohatran'ny hoe izy koa milliardaire zany hoe misitraka an'ilay milliard izy fa zao mindro kely tena kaikinao misy indro kely tsy mpandovy izy misitraka izy misitraka sy mifandovana tsy mitovy zany hoe naman'le zanak'ilay milliardaire izy le zanak'ilay milliardaire c'est sûr fa héritier izy allo zay ny ratsy amin'ny finamanana zay raha ohatra ka tianareo fantatra zavatra isorako ny tompo zay zavatra ny teneniny zokona koa zay zavatra zay izy satria za koa nanana namana ohatran'izany indray tsy milliardaire fa multimillionnaire dia ozy izy hoe mila mitandrina tsara elahy ozy izy fa ny zavatra nanana ny hoe tsy hanana ny lahy fa natonga saina be anahy le izy satria izy za hoe marina tokoa zany hoaizan'ny fiainako ary vo tonga saina tamin'izay tena tsoroko anareo mihitsiny tena nomboka zareo rehefa miaraka amin'izareo miray aman-dreniny zareo tena mandray anahy ohatrany zanaka misy fandriana ho anahy amin'ny tranonjareo rehefa mitondra tomobile dia mba mihaino zareo tomobile tenena kaikinao fa tsy anahy le izy toko tonga saina tsara mihitsy nareo androany tsara betabe zany ny olona ohatsy izy mifanahy masina miaraka amin'ny tena vrai zanak'Andriamanitra dia indraindray misitraka an'le izy fa tsy fatana fa tsy mérité mihitsy izy revolution mifanahy masina sans le Saint-Esprit zéro. Any amin'ny Romain 8 verset 14 nareo misy zany tsy anazy izy rehefa tsy manana mifanahy masina zany mahatonga anareo hitanareo zany mahatonga le hoe zay le mahatangere ny ositra ny ositra rehefa mifampitakisina amina mpanompon'Andriamanitra anankiray ianao dia misy fotoana mipasy le ositra ohatry ny andremby anankiray
ngeza be dia ireo vao takisina amin'ny foana fandraitra bebe anay mpandraitra dia rasa mba manana an'le attribut an'le le aimant koa izy dia mba manitona kely fotsiny izy fa temporaire le izy ka aza mijanona aza mifaly amin'ny onction ao izy jesosy zay mifalifa fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao ny antoka anankiray mila fantatsika tsirairay avy voasoratra ny an-danitra ve ny anarako saza fampitakisina fotsiny bienvenue daholo ny olona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra bienvenue amin'ny assemblée bienvenue amin'ny famille royale fa misy ny olona le faly mahita avy aty ivelany fotsiny fa tsy te hiditra ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra vena amin'le fanoharana teo ihany atonga sainantsika kely dia miaraka tamin'le ankizy ireo foana zany dia tsy dia zay le mirevy tao anatin'ny fatahandraina mirevy tsitsasetra dia tsy mieritreritra mihitsy zany hoe ahoana ary zany no hoavy ary efa teneniny zoko an'izay dia tonga saina kely hoe tena marina tokoa zany za tsy tenen'le anaran'le olona za tsy ho famihan'ireto mihitsiny raha tsy hoe sanatrimo zany raha tsy hoe manambady ny ray amin'zareo efa ny zareo efa nanambady daholo zany hoe tsy ho vadiny mihitsiny ihany zany dia hoe ahoana zany isorako an'Andriamanitra fa tao anatin'izay fahatongana saina zay tao anatin'izay no nesorin'Andriamanitra no mitsongain'Andriamanitra ary nanomboka tamin'izay le dadan'le ankizy lahy io le niantso na ohatrany sady rehefa miprésente ana rehefa misy manasa zareo natrany amin'ny gouvernement membrana ministre ohatr' zany ary misy fotoana antsona dia mba tonga koa ohatrany hoe mba famidy rehefa présente na koa dia ohatrany hoe zanaka faralahy soa fa nisoron' Jesosy tao anatin'izay zavatra zay ary haiko tsara mihitsy ny mizara anareo ny amin'izay resaka hoe famille zay androany sekoly ny tokantrano tena kaikinao école pour la famille ianao rehefa vao famille zany dia tokony sarotiny ny amin'ny resaka fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny dady loha izy zany teo zao hoe raha misy ankizy anankiray misy ultimate gift zay the gift film anankiroa zay mba tiako raisinareo noty dia jereo zay indray the gift dia indray ultimate gift zay le film mama film mifampitohy ireo dia nitezaina zany tena trany izy zany tena ohatrany hitanareo ohatrany hoe le mpandova zany ohatrany hoe ilene zany hoe misy cuillère d'argent moa izy ao anaty bosy na sasany tena cuillère d'or mihitsy tena multimilliardaire en dollar mihitsy zany zareo dia natsiaro tena le grand père fa ho faty dia nijery tao anaty famille izy zany satria le famille zany tena milalao vola tena milalao vola tsy millionnaire fa tena milliardaire en dollar tena raisinaoty zay fa tena andraisanao noty be mihitsiny zay amin'ity école pour la famille ty tena tsara zay film zay the gift dia avy eo ultimate gift le izy dia tamin'ny voalohany le bandikely zany no hitan'le grand père hoe tiny possible afaka mitondra an'le entreprise sy manodina an'le fananana zany tsy ho very satria rehefa nijereny ny zanany tsisy azo raisina mihitsy zany hoe fotony ihany le izy satria tsy mba nampianariny zany hitantana tsy mba nampianariny zany momba ny famille royale ataoko hoe famille royale tsy po royale moa zany le izy fa momba n'le famille le trésorn'le famille ary be dabe ny olona mivery anarana be dabe mihitsy ny olona mivery anarana ataontsika zao misy olona miasa amin'izany ohatra zany tsy teny anarana fa tsy tiako so dia misy mahafantatra le izy afaka mahafantatra misy mahafantatra zany hoe izy le izy dia ny problème very le anarana dia le mba effort le tany amin'ny razambe tany zany lasa réduit à néant ka tsy tiany Jesosy ny effort ny rehetrarehetra hatrany amin'ny Genèse jusqu'à l'apocalypse lasa potika tsy tiany ianao ho gâté pourri tena kaikinao tsy tiany ianao ho gâté pourri tsy tiany zany ianao le ho gâté be fotsiny hoe bénédiction zay moa le miteny antsika bénédiction onction zay foana toriny isaky mihetsy tsy ratsy le izy fa puissance tsisy maîtrise miteny anao fa mamono olona tananao le olona le be dabe le misetrasetra ohatran'ireny misy anankiray zay zao
tadidiko tsara mihitsiny tany amina route kely tsy autoroute teto frantsa koa fa tany anatin'le hitanao le RN kely reny le route nationale le manapakapaka village reny dia mamisy papier anankiray maty a mitondra visa Citroën visa tomobile kely zany ohatrany 4L reny dia zanaka mpanan-karena avy any Dubai nendry zalahy tonga dia Porsche sy Ferrari zareo tsisy égratignure le tomobile moa zany à la poubelle fa le papisy mamie maty zareo zay le manana puissance manana vola fa tsy misy maîtrise dia le olona maty fotsiny teny dia satria zanaka milliardaire dia sûrement mipay eny satria avy eo le étouffé le affaire tena kaikinao tian'Andriamanitra ianao tsy tiany ianao ampiasampiasa an'le puissance tsy ampiheverana zany nisy taony Jaona sy Jakoba nybetesin'i Jesosy andeha hitory Jesosy taona ville anankiray tsy tadidiko le izy dia ny problème tsy neken'zareo hoe hiditra ao Jesosy tsy mahazo mitory ato nareo tsy tao Jérusalem izy fa ville voisine teo akaikin'ny Jérusalem iny dia Jesosy tsy taitra hoy izy hoe ok zany dia contourner-tsika zany le trace fa ny réaction Jaona sy Jakoba dia izy tianao hoe zay iantso ny afo avy any an-danitra tahaka ny Sodoma sy Gomora izy andefina io ville io dia jereo hoe le réaction Jesosy izy tsy hainareo izy le fanahy zay miaso anatinareo zany hoe le capacité ananan'zareo afaka miantso mihitsy izy tena kaikinao zay zao l'identité zareo zao nanana an'izay identité zay hoe possible zany raha miantso afo eto dia tena oui satria Jesosy tsy niteny mihitsy hoe tsy vitanareo zany le ty fa ozy izy Jesosy tsy fantatrareo izy fa za tsy tonga andringa anao izy fa tonga monjy ny olona je suis venu pour non pas pour juger ozy izy mais pour sauver zay ozy izy mifana ao anatinareo zay natonga azy rehefa niaraka tamin'ny 72 tamin'ny 70 ny 12 disciple hoe mifana azy ao anatinareo reto ka fanahy mamelona fa tsy fanahy mamonina zay mahatonga antsika ihany keo tsy mitory malédiction fa mitovy bénédiction na ny ennemi atsika dia izy anaovy soa sy mamantsika ozy izy zay miteny raty atsika dia valio amin'ny tsara satria tellement toute la puissance de Dieu tena kaikinao la puissance de Dieu la capacité de Dieu la nature divine tena atao anatiko sy ao anatinao zanak'Andriamanitra io tsy tia zany tsika andeha sy setrasetra mahazo misetrasetra tsika fa midevoly fa tsy mahazo misetrasetra tsika amin'ny nature ao tsika ka tsika membre amin'ny famille royale dia tadidiko tsara mihitsy zay zay le hoe maty le papisy mamie no mihetraketraky ny olona manam-bola dia nafenina izy ny ezahany etany étouffena izy fa tena maintenant izy tena étouffé zany hoe le papisy mamie zany dia tsy haiko mety lasa millionnaire aloha le zafikely na zafy hafa tsy haiko satria sûrement tsy maintsy nisy vola zay nandeha tany matoa ny etat sy ny kitabo criminel anie zany criminel zany ka Jesosy tsy tiany Jesosy mihitsika mandeha tsisy maîtrise zany tany Madagasikara nisy an'izay procureur zanaka procureur zay dia manao pointe teo amin'ny Champs-Élysées atsika iny dia aty amin'ny Hilton dia manao pointe amin'iny dia misy an'izay 906 zay nalaza be mihitsy zay super 5 zay zanaka procureur ngarainy dia nisakana amin'ny polisy dia tonga dia iny tsy fantatrao ndra za zanaka procureur fa ame le polisy dia ozy izy mba ohatry ny dadanao sy ny mamanao ianao manala baraka ny ray aman-drenao ianao nipirina le bandikely tsy navita ny teny satria nanala baraka tokoa satria hoe ianao hoe ny identité anao hoe zanaka procureur dia hoe afaka mihoatra ny lalàna nefa ny procureur inona ny rôle ny procureur inona ny rôle ny juge kaikinao ianao zanak'Andriamanitra aza manala baraka n'Andriamanitra azotsika ve zany jereo zay film zay fa tena mahatonga saina be mihitsy efa imbe dabe zay mivady mijery an'izay fa mampitoetra finoana be le izy fa aza mbany zany bany tena maditra be mihitsy tena ny olona ary gaga daholo ny famille hoe fa maninona ny zafikely no nomenao azy fa nanana potentiel le bandikely en fait hitany le cœur dia niforme
le databe izy amin'le gift dia ao amin'le ultimate gift izy a tany vao azony daholo le tena rena zany ka misy taona ianao zana toetra misy taona ianao mandalo épreuve aza mieritreritra mihitsy hoe zany ve zany mba hérité zany ve zany mba koa hérité zary titran'Andriamanitra kory hitany ianao eteny kaikinao hitany ianao hitany ianao fa ny problème ianao le mitady hanana toetra tanao mitady hanana toetra catégorie nisy zanaka ministra zay nefa tonga tato amintsika tato tsy le zanaka ministra tato fa nisy garde du corps zay inona moa izy nareo amin'ny anniversaire izy a nangataka quady izy amin'ny anniversaire dia tsy mitana ny dadany izy dia ny inviteny daholo ny olona eo masin'ny olona eo masin'ny invité izy ny namono teny mitapy le ministre satria tsy nahazo quady mahamenatra zany tena mampalahelo zany satria hatramin'izay efa zatra foana sy angatako dia azo tsy nahazo izy eo daholo ny olona le garde du corps moa zany tantaranay le izy eo daholo ny olona dia présent dada sy mamo tonga dia nalainy ny flingue dia vita boraka mihitsy ny leranga ka tsy ny antsoinao hoe fitiavana tena kaikinao ny antsoinao hoe fitiavana tsy omenanao zay tianao tian'Andriamanitra ianao fa ohatra ka zay tianao amin'ny tsy fotoana n'Andriamanitra tena ianao fa tsy maintsy mamono anao zay ary manimba anao zay ary mamotika anao zay fa nataontsika lesony zay hoe nitanjony satana fatan'le programme fa tiany ianao andingana tamin'ny jeûne prière tsika no tamin'ny jeûne prière tsika no efa nampianarin'Andriamanitra n'izay zavatra zay tadiditsika tsara ka tsika misy taontsika zany misy taona zany tsika mila tonga saina kely hoe ny zavatra iainako tiana ka mahatsara jereo azy zay gift sy ultimate gift zay fa tena ho hitanareo izy tena tebeba satria na zasy ianao tsy maintsy efa nangataka an'izay taratasiko jesosy tranoko jesosy tomobile vady zanaka mitsika tsy maintsy efa nisy taontsika dongo ohatr' zany tsy tiany jesosy adino fotoana mode asina tomany kely fotoana tsy manao jeune fa manao grève de la faim zay fa tena tamaraina alohany andefasako an'iny invitation iny toy zao hoe andaso fanemaso andaso ampahafantariko ny olona ny hevitra zany hoe membre ny famille royale zany tena le izy tena mahatonga saina le izy fa ny herin'ny lanitra ny miaraka aminao à chaque fois ianao manao pa fa misy herin'ny lanitra mason'ny lanitra raha zanak'Andriamanitra ianao tena kaikinao fa tsy maintsy zanak'Andriamanitra aloha manara-maso anao tena sérieux zany tena sérieux zany ka za miinvité anareo zay mbola miafina any ambadiky ny radio miafina any ambadiky ny youtube any tena alefasiko reto zay hitanareo fa mangetaetana atsika tonga eto alefaso ny invitation fa tsy asanao io tena kaikinao tsy asanao io asa mifanahy masina fa à travers toi à travers moi nous allons gagner la France nous allons gagner Madagascar le monde mihitsy jereo an'izao tena kaikinao jereo masina dia tena sira ve anao fa mino jesosy dia tena kaikinao zao ny teneniny jesosy io ho vavolombeloko ianao rehefa mahazo hery Jerosalema Jodia Samaria dia izy fa le mifarany tany jesosy tsy niteny hoe Jerosalema ihany hitanao limité izy raha Jerosalema ihany fa matoa jesosy niteny hoe hatrany amin'ny farany tany na ny Mongolia zany ianao io mandeha dia migany aminy ianao amen
amen zany androany tena voazoko mihitsy ny identiténao olona puissant tenenao io ny fahamenaranao io problème ny tsy mampisokatra amin'olotrao marina zany fa ianao rehefa mijoro matahotra reto satana zay le lesona tamin'ny 2 fois samedi zany isan'izay ianao papahoren'ny satana tena kaikinao papahoren'ny satana za noho ny anaran'i jesosy sy ny herin'ny fanahy masina aza matahotra ny tsisisiny zany oay lety aza matahotra aretina zany ny aretina ny matahotra sérieux zany non tena sérieux zany ny aretina matahotra zao hiver dia zalahy moa zany efa tsy taitra tsony ao dia rehefa za zany tsy roany dolo rehetra fa zany mahazoka satria ozy za vao manoloka ato za reçois la guérison satria je sais qui je suis tena kaikinao est-ce que tu sais qui tu es tena menary reto menary alléluia mindotsika hitsangana izy ty alleluia lohana anao anatrian'ny satana tany eo anao miaraka amin'ny jesosy alleluia alleluia teatsika
dans le nom de Jésus. Oh, ny ancienne porte eto France, ny any amin'ny nord, ny any amin'ny sud, any amin'ny est, ny any amin'ny ouest, au nom de Jésus, élevez vos linteaux aux portes anciennes, et que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, qu'il fasse son entrée majestueux, roi des rois. Fais-nous, Jesus, tunda ny fahasoavanao indray zay tony ty toerana Misy famoronana atao, misy famoronana zavatra tsy sakatra ny saina.
rehefa miditra mitsanony olona izy ireo dia isy joie misy bénédiction lotsaka amin'ny anarana herin' Jesosy avy Nazaret misy fanapahana zioka misy joie misy amour au nom de Jésus-Christ. Fianakavian'i Kristy hoe amen. Saotra ny tompontsika ny amin'ny mbola fotoana mbola ahafahantsika indray mivory amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny sekoly-tokantrano androany. Mino fa ao tsara tsika tsirairay ary tena akaikinao hoe efa mafana tsara ve ianao? Misy ny tena tena mbola tsy mafana fa tsy maninona fa rehefa tian'i Jesosy dia tsy mahatsiaro mangatsiaka na mafana loatra izany fa mety foana. Amen. Alléluia. Anomboako azy dia raisika ny baibolinareo amin'ny Genèse chapitre 25 verset 3. Genèse chapitre 25 verset 23 amin'ny anaran'i Jesosy. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Tenez-le avec Noé, tu es une nation et tu représentes un peuple. Amen. Et bien, maman, quand nous tenu des magaga de coup, ma tête qu'elle est pas mourée, mais il faut voir, tu n'es dans nos géographies, des vertiques Noé, nation, des groupes de personnes. Femme Bible, manambara hoe nation izy dia olona anankiray ary anatin'ny olona anankiray dia misy potentiel na tout un peuple. Le izy mety misy tendreny za zany tsy nambatsy miteraka dia za zany tsisy potentiel non. Le izy rehefa amin'ny Jesosy dia io le tenen'i Paul hoe minoan'i Jesosy en fait ho finoanan'i Jesosy tsisy limite ny taranaka afaka ananantsika. Zay moa tonga ny Abraham lasa rainy finoana ohatra hoe Isaka nation voaka tao aminy fa avy nefa zasy ianao lasa peuple voaka vaon'ny Abraham ka mahatonga ny pays anankiray marary dia satria raha diniantsika rehefa au cours de l'histoire dia hita hoe au cours de l'histoire sy au cours ny année dia nambaniny mpitondram-panjakana ny resaka fianakaviana sy rehefa isaka misy milatsaka ny président tena ohatra ny tsy dia misy valeur zany tsoa zany resaka hoe fianakaviana zany hita hoe même se détacher amin'ny valeur morale biblique resaka tokantrano resaka mariage resaka éducation dia zao zavatra azoko tao anatin'le izy hoe zay midika fa io mihitsy ny mila tonga lumière tsika kristianina ny tena mampalahelo dia misy kristianina be da be kristianina izy fa tsy lumière ny famille dia ny antom-pisiny zasy ianao zany rehefa tena vaovao Kristy satria na tsara ovy tsara fa Jésus koa il est mort à la croix pour restaurer les familles, pour restaurer les générations. Satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe no ny fahotany Adama ozy izy dia ohatra ny hoe perverti daholo ny peuple toute la terre. Zero tsara zao
Adam et Ève zao nation nicréen'Andriamanitra voalohany dia tous les peuples de la terre sortent d'Adam et Ève. Donc raha ohatra tsika ka voaka tamin'ny Adam et Ève daholo dia ny rehetra eran-tany zany tokony ringana daholo, tokony tsisy raisina daholo. Dia ozy izy Andriamanitra hoe alefako ny zanako ozy izy anapahana an'izay malédiction générationnelle zay. Dia rehefa tonga Jesosy napaka malédiction générationnelle ary zay nafa tonga mipolina fatakarana hoe minao Jesosy tonga ozy izy dia vonjena anao sy ny ankonanao. Misy changement ianao zany rehefa tonga tera-baovao anaty famille anankiray dia ny tanjon'Andriamanitra dia ampiasanao ho fantsona ilibérena tout un peuple. Dia l'izy tout un peuple fotsiny famille anao fa la guérison d'un pays commence par toi et moi. C'est la famille chrétienne qui va guérir un pays. C'est moi tonga antsika lumière du monde. Vous dites Jésus, je suis la lumière du monde. Dia rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika le Jesosy velona kely mandehandeha tany, tsika zany lumière du monde. Dia zay mampatonga ny Satana tsy tian'io resaka fianakaviana io satria na fomba moteny any zanak'ny olombelona potehana mariage, potehana aloha jeunesse. Dia mbola tsy manambady ny tanora dia efa potehana, sainy mampaloto ny tenany, sainy manaonao foana. Dia soi-disant sy tafiditra anatin'ny soi-disant endrika natokantrano. Dia des gens détruits qui vont donner naissance à un enfant qui sera détruit. Et heureusement que Jésus est venu. C'est maintenant qu'on a demandé à Jérémie, certes, il y avait des moments où je suis venu pour détruire. Il était en colère. Il fallait pas défendre Jésus. Et aussi, je suis venu pour reconstruire. Ce que Satan a apporté dans la vie de l'humanité, c'est une destruction. Mais Jésus, il est venu pour apporter une construction. Comme à Païratika Tsrareava, c'est mettre Tunguet. Mais toi, ny fiangan'ny tokantranonao mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mety hoe imparfait. Fa nefa ianao natsoan'Andriamanitra. Dia za mampaheranao fa ton Dieu, Jésus, c'est le Dieu de reconstruction. Il peut reconstruire ce que Satan a détruit, ce que le monde a détruit. Il veut que ta famille, tes enfants soient régénérés, soit un nouveau peuple qui va guérir le pays. Dia zay zany ny important be amin'ilay hoe mila tsika manome importance amin'ny resaka tokantrano. Misy indray ny olona be da be variana be anaty fanompona dia mieritreritra hoe c'est une excuse de délaisser ma famille fa diso be. Zay moa tonga Paul miteny hoe ahoana sy mitondranao en église de Christ si tu sais pas diriger ta famille. Pour Dieu zany le ministère, la famille c'est de la même importance que le ministère. C'est moi la télé qu'on a répondu, tu es pasteur, tu as titre, tu es un ministère. Fais moi le disciple de Christ, tu as un ministère. C'est quoi un ministère? Tu as une responsabilité envers le royaume de Dieu. Déjà en tant que fils de Dieu, est-ce que tu es la lumière là où tu es? En tant que fils, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que mère, en tant que petit-fils, petite-fille, est-ce que tu es lumière là où tu es? Tetsika, c'est pas tout bonheur de manger maintenant Rebecca, oui, Miss Nation Rouge, ils ont atteint qui non? D'avoir une nation rouge, peuple à Roussania. Quand on demande à quelqu'un de dire, il y a des genres de peuple qui n'ont il faut qu'à famille là, que c'est noyau. Mitsika, manafatra tsara itotan dia ametraka zavatra tsara. Tsika zany ndray mikivy mijery ny France zao tsika dia rehefa mijery ny génération zany rehefa rehefa mandinika ny génération reny tamin'ny zavatra nisana taloha rehefa hitako hoe c'était pas bien fa vao mainka mijery amin'ny zavatra hitako amin'izao dia c'est encore pire. Dia je me dis rehefa mijery ny zanako sy Jesosy hoe non tena pio tena raha izay mivady matoa natao natsoanao lasa tonga zanakao ny zanaka tokony voako aminay tokony tsy ohatr'izany fa tu nous as appelés pour rendre le monde meilleur. Tenez-nous quelque chose, tu es là pour rendre le monde meilleur. C'est ça la lumière. La lumière est ténèbre, mais nous sommes encore là pour rendre ce monde meilleur. Ils sont dit comme parler, c'est pourri, le monde c'est pourri, mais parce que l'Église de Christ ne l'a pas rendu meilleur. Nella lente, sotto le lettera poco, come tu potevi vedere in danza tutto, si che tera, e tu ti sta famiglia royale, fa na on, così si rimane mi se lava qua na rewa, tic na rewa,
ireconstruire ny tany satria nanahoana satria na ny tany amin'ny Genèse Andriamanitra rehefa nicréé ny tany dia zavatra tsara ny tao anatin'Andriamanitra zany tsy nisaina tsy zavatra ratsy be da be ohatr'izao dia Andriamanitra t'a redessiné un plan divin tany voalohany tany amin'ny Genèse izay potehany fahotana dia ça c'est nos familles en Christ, ça c'est nos mariages en Christ, ça c'est nos jeunes chrétiens, enfants chrétiens miritsika mijoro dans la volonté de Dieu pour guérir notre nation, pour guérir le peuple, pour guérir le pays. Ino moa rehefa teneniko anareo foana za rehefa mijery ny tavaratra zay le ty to ny tavaratra foana isaky miteraka hoe surtout ianao rehefa milalatra rehefa zavatra administratif reny jereo anatin'ny train dia revereny mijery tsara ny tavaratra ny soumettre rehefa za tsy mba mahita reny kivy zany hoe zefatra miteraka dimy azy mety reny tsy manaka anazy anao fiainana maka isika eo Saint Denis eo dimy zanany fa feno kadien vita ny ataony fa jereo ianao rehefa mijery famille chrétienne hoe zefatra zany hoe ohatra hoe mananjanaka zany fa za miteny hoe mentalité asisiny satana reny satria nao na Andriamanitra ary miteny le fils izy les enfants de la femme mariée aussi sera moins nombreux que ceux des enfants de celle qui n'est pas mariée. Mila zany tsika manana mentalité du royaume za koa tsy tena andao tena bitro daholo tsy izay le tiako tenenina fa na resaka fitazana re tena fahadio mieritreritra hoe zevatra ny zanaka mandreraka zany fa za rehefa mieritreritra ny namaky baiboly sy mijery inona ny tena reny aorianan'i Jesosy hoe fa monjery la famille est un trésor tenenina akaikinao hoe inao io arena sarobidy amiko ianao io amen ka mitsika tonga sain'izany des fois matériel lazaintsika fareny fa les personnes qui sont à côté de toi tu n'es pas seul zany hoe reny fiaina vazarena ato zao tsika be da be misy miasa amin'ireny antitra reny manatrany goza be 10 chambre ino tsisy famille tsisy mpamangy tsisy mity inona ny lavana an'izany tsika mety mbola ny voalohany tsika mody manomboka amin'ny 18 mètre carré fa tsy tapakolona mihitsy ao amen do inozy nao isakafo misy kovera foana amen alleluia fa nefa nena misy manatra ngeza be manana vaisselle argenterie tanàna le izy fanareo tsika zany mila mihitsy tsika miova le mentalité atsy ovay mihitsy mentalité anao fa misy toa tsika ndray tsy mahafantatra hoe devoly mbola mibaikobaiko atsy mifiainantsika quotidien otsokatrano teraka be manahirina be ty za aloha fa tena fonan'i Jesosy matetika amin'izany mihitsy solo tamin'izany teraka n'izy miatafolo dia tena hoe ndrerako to mitaizy toa voanazy fanontena dia hoe fa foanatreo tranao tsokona Jesosy satria nanizy rehefa maky baiboly non c'est un héritage izy la famille satria nanahoana c'est une nation satria nanahoana je vous ai appelé pour guérir la nation pour un peuple ozy izy Jesosy mameno ny tany misy responsable atao zany fa netika fitazana makany io hoe tsy vita maîtresse-na ampianarana any eny e sorana ny tonga misy antatirina azy taty francia fa mba milamindamo izay fa rehefa ohatra le quotidien ndra mandreraka dia nefa ny azy zao misy taiteraka mandreraka izy tsy mananjana ianao mananjana mandreraka sasa manambaly mandreraka sasa tsy manambaly mandreraka koa ty célibataire ty tsitra hoe io zay sany Jesosy fa inona tsy takotsona misy afaliana nytonolo tony mena Jesosy mena zao misy mena olo zay na tsy voany zanak'izay ka tsika mila miova misy le mentalité isan'andro anao zay le mahatonga atsika miteny hoe chaque journée anao aloha matory dia za manao exercice an'izay mihitsy dia anao dia mieritreritra ny journée Jesosy inona indray le mety tsy mety dia aloha tena hoe Jesosy mba mety fa ty mbola tsy mety dia avy eo dia mifonan'i Jesosy mbola samary za tsy miteny tena maman parfait fa avy eo Jesosy mbola kitakita indray irité indray tamin'izy da nefa ny Jesosy tiako ngera Jesosy fa tsy mety iny fa ampianary indray nefa misy taona koa mila henitra misy taona mampianatra anazy tena ampianara ao Saint Esprit satria nahoana tiako izy ireo ho tonga génération vaniny tonga ny anaranao higuérir ny nation le zany tsy fitiavatena hoe zanako dia tiako tafita fotsiny nenjentisa manko izay za hiteraka dia inona ny adidiko mavita fianarana izy manambady izy dia tafita zay natao hoe tafita fa ny anahy amiko matafita zanako tonga disciple de Christ izy il va impacter le monde impacter le pays zany responsabilité za c'est nos chrétiens io fa tsy hoe hiteraka dia bon mba eny mahafatifaty izy no misy taona mba afiatsika zany zanako dia apisentsika amin'ny réseaux sociaux fa le izy tena
Dieu. Vous savez, on va se faire Jesosy c'est na za maniry fa tsy maty ty ministère ty satria namenao tarana na mivoaka ao clipiko zany na mivoaka rapinoko zay le mahatonga ny Jesosy hoe allez multipliez-vous ka ianao mila mifaly za sy ianao zany natao se multiplier na stérile ianao stérile zay ten'Andriamanitra ianao natao se multiplier na rapinono na biolojika zay ny any amin'ny Genèse ary zay nomen'Andriamanitra na zao tontolo zao tsy manana Jesosy ary izy mahavita se multiplier kenao zany natao amokatra zany tsika rehefa vakinao Genèse alohan'ny zareo nanota dia natao amokatra ny olombelona natao tena milay amen. Ainsi qu'en psaume 68 verset 6 psaume 68 verset 6 amen. Hozy ny tenin'Andriamanitra psaume 68 verset 6 tsy haiko izy nany amin'ny sasany mety 68 7 anaran'i Jesosy. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Io tenin'Andriamanitra io tena mpafantatra anao hoe ny olona izay tsy manana esprit de famille dia ozy izy Andriamanitra ce sont des gens rebelles. Tanareo anaty fianakaviana gasy moa mampalahelo mihitsy maro anaka kanefa mibeady be misy esprit anti-famille be dia nefa ozy izy Andriamanitra hoe rebelle. Misy chrétien be da be mety nouveau fa anti-assemblée ozy izy Andriamanitra ce sont des rebelles satria ozy izy Andriamanitra za mihitsy ozy izy midonné anareo famille. Donc Dieu c'est un Dieu de famille. Dieu il aime la famille. Dieu a créé la famille satria nahoana Dieu t'a créé pour que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes et ça commence au sein de la famille. C'est pour ça qu'il s'est fait appeler Père. Pourquoi il se fait appeler Père s'il n'est pas un Dieu de famille? Donc nous avons une responsabilité de bien nous occuper de nos familles. Mais pour la semaine en bas, tu as de la famille, avec notre possible et l'autre, tu n'as pas de famille, hein? Soit tu sors de quelque part, hein? Amen. Que ce soit biologiquement, spirituellement, tu sors de quelque part. Donc nous avons une responsabilité envers nos familles. C'est dans la famille qu'il nous rend heureux. Nous avons la responsabilité que les membres les personnes de notre famille doivent être heureux. Amen. L'esprit anti-famille, dès que nous poisson, en tout cas, nous rendons malheureux en bas dans ça, nous rendons malheureux frères et sœurs en Christ dans l'assemblée. C'est maintenant que vous allez tomber en famille. C'est maintenant que vous allez les protocolaires à payer. Tu mets ton chaud, tu mets ton camp de foot, ça tu en es en famille. Et quand on vient ici, on vient de la présence de papa. Si je t'ai dit, non, tu viens dans la maison de papa. Nous sommes en famille, nous on vient simplement devant notre père. C'est vous l'histoire de l'islam, c'est vous? Ah bon? Vous appelez Dieu votre papa? Oui, ouais. Ah non, c'est pour moi, Allah, c'est pas papa. C'est moi, tu vas dire là, tu vas rendre langit. Amen. Que tu sais intimité, là, Dieu, c'est un Dieu intime, il aime l'intimité. Amen. Et on dit, Genèse chapitre 13, verset 3. Verset 1-3. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Et Abraham, il s'arrêtait de Lot. Lot en neveu. Et il a Abraham était un esprit de famille. L'autre, c'est tout un direct neveu. Il y a un Abraham un esprit de famille. C'était un paternel, malgré qu'il était vieux en âge, il a considéré l'autre comme son fils. Tu es
zanako ihany rarahinao fa rehefa ny afy inao koa ny rarahinko an'iny zany zao tsy esprit de famille zany ohatra rehefa hitanao le sera fa sahirana be dia zany tsy miteraka tsy karakara ny sera ina koa ny rarahinko an'izany fa aloha isaire mitaiza kely eo za tsy mitaiza kely aloha dia bon fa fanampy tsika zao fanampy foana n'inona fa kao dia mifanampy zay natao esprit de famille l'esprit de famille zany dia qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, pour ma soeur? Factuel, c'est pas mon problème. Et nous avons ces mentalités. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est un esprit de famille. Hein? Tu ne mérites pas d'être dans la famille de Dieu. Ça, c'est un esprit rebelle. Fanioul, là, l'autre avait Abraham, et l'autre, dit, c'est l'autre, c'est un côté, ça donne ce maman l'autre. Ma parole court à l'autre, pas sous Abraham, ça, c'est nous adoptés. On était adoptés par Dieu. C'est un cœur du Père Annie, Andréman, et c'est un cœur qu'Abraham a fait naturellement. Quand il y a un Abraham, vous l'avez dit, c'est adoption. Je vous ai dans Stara, là, ça m'a style anglaise, tu n'es pas adopté, non, tu n'es pas adopté, non, tu n'es pas en compétition, tu n'es pas jugé en ça. Il y a Abraham, vous l'avez dit, pas adopté l'autre. De toute façon, l'autre, c'est un esprit de famille. Alors, il y a Abraham, les familles israéliennes, tokony jana tamin'ny dada Abrahama foana izy satria ny tsy tonga tamin'ny toerana isany izy raha tsy teo Abrahama quand même dia misy lehilahy anankiray mentalité tokony ananantsika Josué chapitre 24 verset 15 vous êtes Josué au nom de Jésus et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. T'en as vu? Ça c'est non, hein? C'est le temps les problèmes, les foot-trats. Vous disiez, na tonga nreul vous disiez, mbola lasana tentation anompoandriamanitra tsisy satria le pera mihitsy nefa nanompoandriamanitra tsisy ka zay le tenenkanao foana fijoronao androany io natao misy impact ho an'le peuple zay miandro ambadika anao io dia ozy Josué za ndray ozy izy hijoro pas seulement pour moi fa pour ma famille tout ce qui reste nantsitako maso ary ozy izy ka tsika manana responsabilité fijoronao atao biavaty tsara mitokantranonao Kamu tu benar demanta, talang nak demanta, weh, tu kuni dia nak keluar, tak kita mariat sah, ni, orang sana air, saya pucung imas tu kacang, kan yang soa, kasa ni sesuatu, stenen nispa, antik stenen namu dewa stay, pasti cara lu ni putra cara, kalau dia tu lalu tu kita nampak, Putih lagi. Bukan kaisar lagi, Lois lagi. Putih, dah boleh sana ke pintu, aku dah lihat tadi ni, no ande. Jadi kita no itu, si esprit de famille tu, memang terus kita kena nampak si esprit de famille pun adalah tadi obligation, semain lipian dia, semain tapi dia, semain fonction antara mamanya. Si tu l'amour, l'esprit de famille nana nandreman, satu ni mula lah sama egois. Andriamanitra ny fitokatrano fanehoana fitiavan'Andriamanitra zay izy Dieu le Père à sa famille mila zany tsika mana mentalité à Josué tsika famille chrétienne raha tsy manambady ianao fa mety ohatra hoe vehivavy soit un modèle pour beaucoup de jeunes filles ohatra soit une jeune femme, une fille pure mba mety anao mety tsy miteraka fa mivijoroanao dia mety misy namanao ny ampiasana tsy haiko any ananandro izy ohatran'ity ohatran'ny prier be araka le lazain'ny pasteur teo dia tsy fantatrao fa ianao nge dia efa miteraka te engendré un peuple satria aveo lasa manompo tenan'i Jesosy dia aveo lasa tonga famille royale de Dieu dia mi-engendré ianao zany ka zay misy responsabilité foana io manko misy taona misy olona tsy tata amin'ny assemblée dia hoe tena ohatrany tsy miconcerné anao dia tsy tokatrano dia ohatrany soary donc mbola misy tena Andriamanitra concerné anao foana ana amin'ny passé des secours de guérison. Ça va dans le fait donc comme ça des secours de prospérité. Ça va dans un petit peu 3 jours. Une semaine, on a des problèmes, alors c'est une école de solution. Non.
25, verset 17. Au nom de Jésus. Proverbe, chapitre 25, verset 17. Aménard Jesús. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Amen. Zazany rehefa namaky ny teny io a,ozay vo zah tamin'ny Jesosy. Zazany tsy tokony dia tsy dia tsara raha fandimy olona matetika, fa tsy dia tsara raha mamaky olona matetika. Tavaloatra zany izay natandreka fanao. Ianao a dia adika an'ity verset ity Saint-Esprit fa tsy azo foana. Izay nefa ohatran'ny be da be anao mba tia mamaky anay. Izay koa mba anisan'ny tianay ihany mba mamangy ny tokantrano ny olona. Dia izao amin'izay no tenen'ny Saint-Esprit anahy. Io izy resaka qualité de relation izy les problèmes. Eto amin'ity proverbe 25-17 ity a, dia manazava ny tenin'Andriamanitra hoe ny fifankazana dia manimba ny relation. Ny familiarité a dia manimba ny relation. Tsika zany mila mi-entretenir ny relation atsika dia ananatsika akaiky a hypothèse ao anatin'ny intimité fa tsy voana ny familiarité. Amen. Ary manimba tokantrano be da be a dia familiarité. Manimba ny relationnel be da be au sein de l'église, berger entre brebis, en frère entre sœurs, c'est la familiarité. Fampizatra loatra. Dia lasa tsy mahatoerana tsony ny fifankatiavana, tsy mahatoerana tsony ny respect l'un-pour l'autre. Dia io no tian'ilay proverbe teneniny. Ianao izy raha ohatra ka hoe andeha ilay tokantranon'olona fotsiny mitady familiarité raha sady zatra, tsy inona ilay intentionao andeha hoany foana isaky mety, dia ianao rehefa mifampizatra dia lasa mifankaleo. Mahatonga mivady ny divoatra ohatran'ny mifankaleo zany, tsisy tsirony tsony. Loha hisaraka fa lasa matsatsy be. Dia rehefa ilay tany vao niaraka voalohany a, vao misaraka ray seconde vao napetraka tetsy amin'ny gara dia ianao vao ety dia allô, tu me manques déjà. Fa rehefa nanao ka 1 an 2 ans dia fonao maraina dia mitanda ny hitanao eo, fonao vao io any hitanao fa nokazatra le masiny ohatrany un peu brillant fa lasa vao masy be. Zay koa ianao taloha le manao dia ohatran'ny manjamanja foana zao hitanao ohatran'ny tomisalim-boro be izy zany. Azonao dia le mifampizatra taloha nareo ny amin'ny restaurant foana mifankahita ohatra dia bien habillé otokantrano sasany le oka douche mampioe aty le le côté tary lasa zatra. Dia ohatran'ny le fitiavana lasa tsisy tsony nefa nahoana le mentalité mihitsy ny zatra fa tsy adino avaiza ny aiza les relations. Dia izay le tiany nanoratra ty proverbe ty. Ianao asa dia misy fotoana makany amin'ny pasitera foana dia mahita amin'ny pasitera voka avy manao pyjama dia ohatrany hoe tsy hisoritra tsony pasitera fa zany nahita anazy manao pyjama. Zay ohatr'izany na hoe zatra miaraka eto tsika ohatra dia manao teknika eto dia ohatrany hoe mahita amin'ny pasitera teknisiana dia zoretra amin'izay sy mitsoty. Zay hoe io le raha garanao teknika tety dia adinonao le izy rehefa mijoro atao pasitera le ampiasain'Andriamanitra na le sera le mitonanao tamin'ny voalohany inirenao mihaino azy ohatrany hoe évangéliste Colombe ohatra. Fa zay na rehefa nafantaritra dia koa be resaka be. Atanao zay le familiarité zay. Taloha nafinaritra be avy eo ohatrany mandreraka. Ka tsika rehefa tonga amin'izay stade zay mihiro tsika sy ny mettre en question tsy milamina. Ka io a tsy fantatry ny olona na chrétien mampalahelo be zavatra tsisy dikany eny zay mahatonga ny olona any amin'ny tribunal dia misaraka. Ohatrany hoe tsy mifanaraka fotsiny hoe za efa mitenao fa talata tsika manao linge. Mba matoza mitena an'io dia le ray teny za tena teneko aminao hoe dia lahady naovana linge. Taloha nefa na linge na tsy linge ny resahana eo amin'ny restaurant fotsy nareo dia mifampijery zao dia dia le mipaty hoe tsisy nina fa zao resaka linge lasa mampiady satria mifampizatra. Tenenankinao zasy ianao hoe tsy mifampizatra. Amen. Ka ty ny ten'Andriamanitra tenena zany ianao a rehefa manomboka mahita olona foana matetika dia construit une intimité, ne construit pas une familiarité. Amen. Les couples tena encouragé nareo a vilony foana ny intimité dans le couple. Ne sois pas familier avec ton mari, ne sois pas familier avec ta femme.
chose, l'intimité. Et Dieu ne veut pas que nous soyons familiers avec sa parole. Il veut que nous soyons intimes avec lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous demeurer nous. Il cherche l'intimité. Oui, c'est sûr, vous avez accès au lieu très saint. À une chambre à coucher dans le monde, ça c'est non mon rendez-vous. Fati au temps tamyanzmi, et tamyanzmi, ils ont voulu les treuils, namo, les treuils de matériel manari, ça c'est non, c'est ça, on chambre à coucher un Saint-Esprit, non mon nombre ça quand. Si c'est comme les mots de mandre failli, que nous devons poser que nous faut comme ça, non, dans ce moment tu sais que, à tout est bien dans la chambre, oui, c'est ça. Mais pas en intimité, rien n'est caché, tout est découvert. A mitena andriamanitra rehefa manomboka mareny vesina zay pasteur familiarité zay tafiditra manomboka tany makararatsynao zay mareny aloha dia mitelefony ny malady tsaraiky teranity eglise zao rehefa isan'andro maraha verso familiarité zay ka mila mitandrina taloha mahita radavo efa nandalovantsika ilay izy saky zany fa matsamiraka amin'Andriamanitra dia za aloha tena tiako misy miraka amin'Andriamanitra satria na amboarina tena mahafinaritra mihitsy ary izy tena manamboatra fitiavana izany tsy tonga hoe inao ty tsisy lavanandro mihitsy izy tena malatsaka ny familiarité fa Saint-Esprit les doute anao zao ny fanaovana andraso eny e lezany ke je peux comprendre satria nenao fait de chair tsy hainao zany secret zany fa tonga eto izaranao le secret mba tonga ny fiainanao milamo amen ka za mino fa misy couple misy relation tena guéri be androanao orinanty amen mety tsisy problème koa relationnel anao fa ho améliorer mba tonga anao tsy latsaka anatin'izay familiarité zay fa tsika moa rehefa latsaka anatin'ny familiarité mora sisy fa ny devoly dia ina ny tanjony devoly mampiady zay ny tanjony zay l'esprit rebelle anty famille mampisaraka amin'ny fianakaviana izy famotena ministère nge fampisarana fianakaviana zay le tenenko antsika eto antsika eto fivoriam-pianakaviana satria na izy any dadantsika eto ny patriarche antsika eto dia Andriamanitra ray Jesosy c'est le premier né izy grand frère be zany Jesosy eto za sy anao frère et sœur en Christ fianakaviam-be antsika eto ka eto tsisy resaka hoe fampiafinavina antsika fa eto fampitsotra zay mahatonga antsika misovrira foana fa tsy anao tsy mifampananonana ny ambadimbadika any dia hoe zakaka ihany dia any io dia nongolongy eny dia sasinao Viber mety nongolongy any izy pastervira mahita ny réaction any familiarité zay eo na dia gergeny amin'ny zavatra tsisy ilavanazy eo Genèse chapitre 3 verset 4 Genèse chapitre 3 verset 4 amin'ny alalan'i Jesosy. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Ni familiarité dia anisany fomba fiadiny devoly ina moa familiarité ona moa tondraka anareo anatin'ny Genèse 3 io tao anatin'ny tentation zay nataony devoly ina ny idiran'le familiarité fomba fiasan'ny satana rehefa tafiditra familiarité dia amaivainy le teny tanareo nataony familier tamin'ny tenin'Andriamanitra eva namaivainy le valeur tena tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany Andriamanitra miteny le valeur le point le teny voalohan'Andriamanitra tamin'ny Adama zao dia Noé aza mihinana an'io fa vao mihinana io ianao dia maty fa zao le izy tsy tena nidosoa satana be fa namaivainy kely nampidimy degré izy izy hitanao izy zany tsy hoe maty fa ianao lasa mitovy aminy dia tsy tian'Andriamanitra ianao lasa hitovy aminy hitanareo
vaine les valeurs an'le tena dia matetika malentendu ohatr'izany mampodika relationnel misy tena valeur hafa mihitsy ny tamin'ny voalohany dia avy eo rehefa no familiarité amboarina anatin'ny sainao no zatra mihainao an'izy dia manomboka interpréter anatin'ny saina amavaininy anatin'ny saina hitanao ohatra hoe te zavatra tsotra zao ohatra mivadinao hoe io kisy ry ataovy a ohatra zay fotsiny dia iny amin'izay satany satria nao lasa familia be dia miditra amin'izay izy tanao ianao a satria nao hoe nao vady vehivavy dia tia mihitsy anao mpiasa tanao ohatr'izay zany le izy dia iny amin'izay tafiditra koa nao tality anefa dia hoe a tena marina raha naiky amin'izany sasany raha manao hoe dia mpiasan'le lehilahy ty iny amin'izay nao miakabe dia amaly anazy le tsy sainy ty za hoe tsy anao an'io zanga mpiasan'ity tanareo zavatra ohatr'izany relation zavatra tsy dikany ohatr'izany idiran'ny satana zay mahatonga anazy hoe c'est un serpent izy maka moramora izy tsy mila grande ouverture izy idirany eo fiainanao fa micréer situation izy mba ianao ihany manisy faiky ihany mba hidirana ka be da be no anatin'ny couple tsisy communication satria zavatra tsisy dikany ohatr'izany tsy mifankahazo satria noho le familiarité dia lasa mitarika interprétation dia on se comprend plus dia asika metraka ohatr'izao foana ohatr'izany tsisy filaminana ntsony lasa ennemi mpivady rehefa ennemi mpivady ina moa tanjy lasa ennemi de Dieu satria n'Andriamanitra tsy mitoetra na tokantrano feno korotan'izany amen ka zay miendrika familiarité dia lasa manomboka maivana aminao tenin'Andriamanitra tamin'ny aloha le voatera bovony zao tena matsiro be zany teny zany fa rehefa manomboka familia anao dia lasa ohatra ny tsy dia level be tsony zany a lasa aloha zay fidifidy andosa mananaitra eny fa ohatrany taloha zany vao mahay hoe minoa jesosy dia vonjenonao velona be ao anatinao zany fa aveo anao marian'izany amin'izao dia ohatrany tsy dia misy level le pasteratsy fa alao aloha hitady amin'le tena tanao le mitady ohatrany familiarité zay avec la parole fa manomboka ohatrany tsy dia titinao zay mihaino mivadinao méransera sy frère ohatra lasa makivikivy anao zany misy esprit de famille mila roano sy mila toerana amen ka io esprit de familiarité io tena ratsy be io tena ratsy io izy rehefa jerena ohatrany hoe c'est pas méchant fa nefa ny aveo ny conséquence ny ratsy be ka ianao zany mila isan'andro anao miametratra hoe mimaivanamiko hoe zany tenin'Andriamanitra zany manomboka lasa maivanamiko hoe zany tenin'Andriamanitra voakany mbavan'ny pasteur zany lasa ohatrany maivanamiko hoe miaina mivadiko lasa ohatrany maivanamiko hoe mahita ny zanako lasa mivadika irritation ve militsika mieritreritra hoe dia mba latsaka anatin'ny familiarité rehefa manao ohatrany problème aminao daholo ny olon-drehetra manodidina anao sy dia mba ianao latsaka ato anaty familiarité ohatra masososotra masorosorena anao ohatrany tonga hoe dia manasaina andratsy familiarité zay tenena akaikinao hoe za mahita fa tsy nao ntsony latsaka anatin'ny esprit de familiarité amen ka nitanjotsika zany dia miconseille tonga hoe miconstruire la relation d'intimité nareo zao rehefa mamangy anay matetika dia tsy hoe andaty indray aloha zany dia fataty foana fa nefa nitombo fa zao ohatrany hoe be da be zao be da be mihitsy na ohatra hoe datour de statilan zao tena tsaronay mivady mihitsy hoe tena nizy tao na tena izy mivady reriny tao c'est cool zay dia tao dia hoe raha ohatra zany zareo ka zadratra teo dia tralero panasiry zany tonga nareo rehefa tonga aty fratra be ry tonga aty satria tadidinareo le fotoana nionareo tamin'Andriamanitra sy kasian'Andriamanitra tamin'ny tsy hoe ny tranonay mihitsy eny tranontsika rehetra exceptionnel tsy hoe zany zay zita be hoe ny tranonay mihinona kory fa ny tokantranontsika tsirairay avy rehefa ataontsika l'aise ao tokantrano saint esprit dia mateo monina dia tsika tsy micréé ho familier zay mampatonga antsika amin'ny tempo hoe tsy copain sy copine tsika fa sœur frère fils sy fille tsy mitovy zany copain sy copine tsy manana respect jereo reny relation copain tsy mifampirespecté zany reny fampitendratsy reny tsy mifampitondra any amin'ny soa reny tsy mifananatra reny ka ianao koa le mba hanariny rehefa hanariny hoe dia za mba tezitreritra fa reny a fitiavany reny fa ny olona copain tsy teny anao mihitsy tsy mety zao fa ny copain dio miaraka eto tsika ina moa ka tsy rarahiny momba anao ka sy na makany an-davaka anao maka tsy rarahiny an'izany fa ny entotsika aloha miaraka dia ndao efandombera dia un point c'est tout tsisy rarahiny mahafaty anao zany samy mahavelona anao fa ny olona tianao sy intimenao masamy teny zokia tandry trany tsy mety le miteny
indri amin'ny vadidry dia tsy anao tia koa kritika tsy anganao tsy manatatra baiboly tsy mahajugé tanareo le interprétation le relation familier fenao raha anatin'ny intimité tia vavy tia miaraka amiko atao amin'ny jesosy a tonga ianao dia madio saina dia sotra kisira donc itsika mba hiaraka hitondram-bavaka amin'izay toetraka tsy mety izay fa mila tena mila fanampiana dia milama ny tantara fa ianao dia malotoloto saina izy zao tsy tahita niny mihitsy amin'ny sabotsy fo mahita niny réagion faibera azonareo le izy lisa ke hoe lizy tsy hoe misy olona tena ohatray fa lisa tsika mila mitandra sina le chaira mora latsaka anatin'ny familiarité dia le saina mora maloto mora loton'ny satan dia mila fiambelana zay moa zavatra resako amin'ny vadiko foana hoe ny zavatra tsara ho a tu dois te donner les moyens pour y arriver fa ny zavatra ratsy tsy mila effort mauvaise herbe zao tsy mila effort fa vilao fotsiny io tany io dia maniry mauvaise herbe fenao zao na te ambony a ho maraina isan'andro tsy mena mamboatra ny tany tsy mena mavera isan'andro anao vérifier mbola manonjo dia dia ohatr'izay koa fitiavana tsisy fitiavana mandeha fotony amin'izao dia bon vita mariage dia samy mandeha samy tany tsisy motive tsisy nininy ohatrany hoe fa maniny ianao tamin'ny anao pisiva dia mamanao manjamaty mihitra manambady tsy normal zany familiarité zany ary tena antsika vehivavy aty mihitsy fa maniny ndry a tamindry le mbola pisiva dia manao metimety mihitsy io anatiny fa zao ndry fa manambady dia miteraka dia izy hoe andeha raiza ntsony dia tsy mivaky lotsony zay le familiarité ary za zao tena mijovavomberana fa zany isan'izany esprit zany tatao anaty misy fotoana zany tamiteraka ny zany misy vita zany ny amiko atena tsyroka nanao tatao anatiko satana za tonga tsy afaka miasa vita treo genètre vita treo fiainana fa on va bouffer on va dormir on va se prélasser quoi souvent je vois qu'il y a là maintenant comme c'est ça j'aimerais bien être en 70 ohatrany tsy milamba le tantara avy foana ohatra tsy mivakinao zany hoe anoko vodika izy eo foana avy miasa io tsy maintsy mody aminao ianao zany tena normal na be aloha latsaka be mihitsy fa tena clemence ao anisy tena fa le zavatra ohatr'izany dia vetsika superficiel fa saint esprit nampianatra ana avy eo tsy normal zo ataonao zao izy tena tsy normal fa izany tenanao fa vita amin'ny fiainanao dia tena se ressaisir satria tsy mety le izy si hitanareo en notre relation tout le monde doit s'investir si tu veux qu'une relation dure mila investissement izy toute chose qui valent le coup demande de l'investissement tsy zavatra mandeha ho azy zany reto anatin'ny entreprise nao hoe dia misy mandeha ho azy zany raha tsy misy misinvestir za miconseillereo jeune fille tena mbola tsy manambady amin'io dia efa atao ohatrany efa eo izy acte de voi koa zany fa tsy hoe za iandra lefa tena mipilipitra mihitsy vao anao brochine kely zavatra tsotra reto zavatra tokony vita ndray jekrisa mahay any zavatsika kristiana ndray ohatrany dontodonto amin'ny zavatra pratique didirany devoly ao tsisy dika amen ianao zany mety hoe manambaty mbola jentrisy hoe mba saintsiana aloha hoe sur rehefa tsy mivaky lo tena aloha zaka mety zavatra ohatr'izay fotsiny mba mety anao manjamanja kely anao dia mety lasa hitanao dia mety mampisokatra amin'ny fony ohatra simple kely ohatr'izany fotsiny tsy minatorinao jésus akory izy fa asehonao aloha hoe beauté any jésus avy amin'ny beauté anao amen fa tsy hetry foana miaraka amin'ny baiboly dia hoe ty séria ianao hitanao ty verset ty amin'ny miafy be tira tsy mampemaka zao tenanao tsisy raharahiry azy zany hoe izy mitrari amin'ny bary ery ka tsika manana esprit d'intelligence en Christ en saint esprit une esprit d'intelligence tsy ampiasaina ihany hoe tsy haiko rehefa nangana ministère fa au quotidien esprit d'intelligence afaka ampiasainao satana fetsy fa ianao sage sy intelligente amen aloatra latsaka be rehefa amin'le fiainako taloha zay fa tena nampimebe mihitsy fa naharitra aloha le vadiko io koa tena ahitana le fitiavana izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Corinthiens 13 l'amour et passion reto amen fa tamin'izany tena mampifety irena mihitsy fo maraina
hain'Andriamanitra misy hain'Andriamanitra koa manampy anao izao fomba katinany za tsy tiana koa rehefa tay mannequin daholo zay koa sao dia sy tendray môma miazakay mission tena mampisika vehivavy mannequin tsy tena zany koa za tsy tay mannequin fa mba misy mannequin amin'ny vady koa zany sorana fa le zany zavatra simple zavatra discipline de vie tsikelikely atao ilaina c'est pour le bon investir dans vos relations ohatra hoe mety miserana frelatra tanao le mba hamory be sarotsarotra reny zany ona koa to dia misinvesty ianao ina le misinvesty mba hatsory izy allo ahoana kisera ça va tsara ve ao andefa SMS izy fa tsy hoe iny koa rehefa tsy rarahana azy koa iraraha eo non Jésus s'est investi mahatonga anazy ianao eto Dieu s'est investi dans la relation. Il y a l'investissement. Il a créé l'intimité entre Dieu et l'homme, Jésus. C'est un investissement. C'est quoi l'investissement que Dieu a fait? Le sacrifice de ton fils. Si tu avais mis ton sacrifice en tout cas, il y a les sacrifices, il y a le confort, il y a les massages. Pas me surprendre à l'oulatino, mais non. C'est pas ça que tu as dit. Fahitana izy voatery hoe manambola be anao dia vidy diamant anazy na hoe manambola hoe dia vidy Rolex en ramset zay le tiako teneny fa ton Dieu est un Dieu créateur, tu es l'esprit créateur sors un peu du quotidien et essaie de surprendre taloha anao ketrika anapri manao le poésie reny alefa anazy raha miamby tsy hoe anao araka azy tianao dia soa aiza mofo idinao les coussin-draza hitanao tondray non tena ataoko pratika be izy mahitanareo le izy azonareo le izy tsika ndray tsy miova izay miova fa le izy mila s'investy anao atao izy mahasokatra amin'ny fon'olona Dieu s'est investi il a donné un cadeau pour atteindre ton cœur son fils et c'est quoi le sacrifice c'est quelque chose qui t'a coûté misy taontsika manompo afazarana an'Andriamanitra efa zary le saboty zany fa mba ok iny tonga foana fa des fois moi aussi je veux surprendre mon Dieu parce que je l'aime ina zavatra tsy fataoko an'Andriamanitra dia ataoko dia anao sacrifice aho ohatra c'est ça surprendre vadinao efa eo izy za ro manalliance iny a sitotra mba mikanjy ihany za tsy eritreritra cadeau zany non tu t'investis satria nao te surprendre ny olontianao foana mamena ny afo fitiavana foana ina zavatra mba afaka atao fa zany tenao fa rehefa azonao souriran'le olona tianao fa lasa te tianao foana izy fa io zany tsy vitavita ho azy hoe za pastera efa mandoarika mihitsy de minuit à 2 heures hoe tsy maintsy tous jesosy za fa mamena esprit d'intelligence mba honjononao azy anao totrany tsy miasako taloha efa mahitazy série zao raha kitakita le douceur dia avy enao miasa mieritreritra fa hoana izy asa tsy mihainao na kilo taloha le etsitsy rehefa vao mihaona Malachie chapitre 1 verset 6 amin'ny anaran'i Jesosy un fils honore son père et un serviteur son maître si je suis père où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi nous avons méprisé ton nom une familiarité de mépris. Rehefa manomboka familier anao amin'ny olona anankiray dia tu méprises la personne. Raha ohatra izy taloha ka hitanao ohatran'ny hoe admiratif be lasa ohatra manomboka mépriser azy ianao lasa ohatra miova le image fijerevanao an'le olona ary io mampatonga ny pily be da be misilifatra miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra zavatra hitanay mivady be da be zany miaraka amin'ny pasteur Rodolphe tamin'le voalohany aloha le mahita amin'ny pasteur Rodolphe hoe waouh non miracle non de miracle dia mi pasteur je t'honore yes yes manomboka zatra miara-manompo amin'ny pasteur zay dia miara-miposa miara-mikarakara keo dia lasa ohatra ny hay sy le olona normal manomboka tsy rarahina ntsony dia ina be rehefa milatsaka anatin'le familia dia lasa manomboka mijuger mépriser manomboka te critique farany lasa jodasy
jodasy izy familier fa tsy crée intimité izy tsy ohatran'ny John tsy ohatratran'ny Jesosy tsy ohatran'ny Petera miazakazaka foana mantanan'i Jesosy Jesosy zao na dia hoe diso ary indray be fa izy crée intimité foana miaraka tamin'i Jesosy jodasy izy fa manina koa toy zao raha omena mantry tanareo les réactions ny olona familier tsy mana respect tsy misy honneur intsony ianao zany raha manomboka tsy mihonore an'le olona anatin'ny relation anao manomboka miditra anaty familiarité zay ianao manomboka ohatran'ny tsisy crainte intsony tsy mana crainte ny ray aman-dreny lasa ohatran'ny masasamy teniteny foana masony paster ohatran'ny frère sœur lasa ohatran'ny tsisy fanajana ka misy tontsika miendrika relation anantsika amin'ny hafa no relation anantsika amin'Andriamanitra ohatrany ahoana lasa famakinao teny lasa rehefa maky teny dia ohatran'ny efa haiko be zany aiza le révèle be maky ianao na tsy misy révèle torotena fa maky teny ray tokony manentana anao foana fa matoa zay tsisy valeur aminao le teny anankiray tena fa latsaka anaty familiarité zay anao lasa zatra alatsaka anatin'ny religion ianao zay dia ino mahatonga le olona tanao bela be anao so je youtube dia indraindray izy everiny fa hoe le toroteny nakso fa mahita le charisme-nle mpitoresy indray ino mamelona dia everiny fa hoe zay le révélation be no andrambo nafatarina fa tena mbola tu encore amoureux de Dieu prends ta Bible ne mets rien du tout juste ta Bible même pas de son rien des auteurs en founot ça te fait plaisir d'être intime avec la parole rien sans musique tu es un être ça donne ta fille de tsisy musique kely aloha Paul zao tafiditra be tao amin'ny prison tsisy musique akory fa manentsika tsy maintsy misy ososo vao tafiditra teny fotsiny nanana amin'ny Paul naveriny tao dia natao kantika dia niteneny tamin'ny vavany miracle be miposa netsika indraindray efa tena avoaka daholo tontonton Paul tsy tafiditra any tsisy miracle amikotra ka misy tsy le problème tsany fa le intimité antsika amin'Andriamanitra mihitsy mila jirena ahoana mbola tia ve za tena tia an'Andriamanitra ve za zany no fa tonga ny chrétien be da be lasa milatsaka lasa vous êtes pasteur Mamadou zay il y a beaucoup de chrétiens sur internet qui vont internet satria mitady zavatra en plus que la parole on comprend pas la parole de Dieu taloha kely eto ny olona tamin'ny baiboly reny tsy nanana révélation anantsika amin'izao nefa jireo zavatra exploit nataony fa ndraytsika zatra lasa information le teny toriteny miovaova tarena mpanompon'Andriamanitra teny ray zay tsy assimilenao ka inona ary gauche droite ohatra indray ohatra tanao le olona tsy ampy azy vehivavy ray dia mijery lavina nio ary tsy hitanao karakaraha vadinao ka hoana tsy azo mihitsy le manao adultère reny indraindray ka tena misy tsika indraindray mila mieritreritra dia zatra le problème tsy hoe le eo amin'ny anananao tsy ampy fa ny anananao tsy hainao miexploité azy ka ny zavatra omen'Andriamanitra antsika dia natao exploitena sy fructifier amen zay le tena karaha teo une nation ozy izy mahatsamo lehibe ka avy anatin'ny kibinao zaza roa fa peuple roa samihafa mihitsy nivoaka aminy ka Dieu te donne une femme un mari une frère un sœur investis-toi dans cette relation tu verras les fruits qui vont sortir t'as un pasteur t'as un père pourquoi tu vas courir midi à 14h par-ci par-là les raisons de la mode de l'homme moins tendance les réseaux évangélistes pourquoi tu t'investis pas à chercher une intimité avec ton père de la foi je te dis ahita zavatra bénédiction tsy takatry ny sainanao parce que Dieu il œuvre dans les relations zay mahatonga antsika miteny raha hoe hafa mihitsy raha hoe tsisy toera dia hoe tsy maintsy sur internet ianao zay mahatonga antsika miteny ilainy psaume 133 quand on est ensemble iny ahoana mampitonga le menaka mitsoloika c'est nos relations c'est le fruit de nos relations qui fait que nous tous nous pouvons jouir et non seulement rehefa s'investir amin'ny vadinao tu vas récolter du fruit dans cet investissement tu vas voir son épanouissement son changement dia ianao ny sitraka an'le izy koa nge dia c'est toute la famille qui va en jouir et c'est pareil dans le ministère dans l'église amen c'est ça l'amour c'est que tu dois t'investir zay mahatonga ny Jesosy miteny rehefa misy zavatra izy ka tiany hafa atao aminao le plus bon investissement commence à le faire d'abord tu veux que des gens t'aiment investis-toi d'abord à aimer pour récolter l'amour après tu dois investir et Dieu c'est un Dieu d'investissement na manao entreprise ary ianao jery sama manao zany investissement zany
eu padrino fotsy dia eo a dia tia izy manam-pinoana be tia izy zao ianao tsy manao investissement mihitsy non tsy maintsy misy zavatra aloha arotsakao dia avy eo misy fructifier dia avy eo ianao ny jouir an'le izy fa l'investissement c'est un pas et l'amour c'est toujours faire le premier pas. Pourquoi je dis ça? Dieu a fait le premier pas en donnant son fils. C'est ça l'amour. N'attends pas que les gens viennent faire des pas vers toi. N'attends pas que ton mari, surtout s'il n'est pas en Christ, ou ta femme ou ton enfant, fais le pas. D'abord, investis-toi. Montre Christ par le fruit. Des fois, il n'a pas besoin de ta Bible, ils veulent juste voir la Bible à travers toi. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre ça s'ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu as une verset biblique, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Comment tu te révèles au monde? Comment tu te révèles dans tes relations? Amen. Oui, soyons des investisseurs dans nos relations que Dieu nous donne. Philippiens, chapitre 2. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est comme ça que tu vas garder et construire des relations d'intimité. Tu dois toujours considérer l'autre personne comme plus que toi. C'est une critique, hein? Jugement. La société elle était pas mieux que moi. Elle est passée dans tout cas, il t'a pas ici. Au tout cas, j'en ai appris, j'en ai yang. Ta fille, c'est une familiarité. Fais-nous en référence à notre relation, combien de téléphone, cette personne est plus importante que moi. Ma femme, tu es parce qu'elle doit être soumise à moi, elle va être moins simplement. Ou si Dieu, je vais toujours la voir comme étant plus importante que moi. Il a besoin d'état, mon mari, mes enfants, dans le ministère. Vers mon pasteur, manambang desa, lasa menungkan moins. Selalu di mami sekrian orang. Fanyate na zavatra hitako na hitako fagnombiazana spirituel. Tsy mbola miteny bénédiction matérielle koa fa tena hitako fagnombiazana spirituel. Za tena sisika mihitsy nataoko izay nazona intimité tamin'ny mamako de la foi. Tamin'izany izy ohatrana tatahorana io satria izy ohatrany hoe masisika izay. Fa za atifika foana hoe ataoko izay azona fona. Dia tena hita izy tsoroka dia menaka avy any amin'ny aroana. Parce qu'en fait, Dieu te bénit dans tes relations. Il peut te bénir de beaucoup de manières. Pas tu gagnes plus quand tu t'es investi dans une relation. Dia mbola toujours fa vombera aminareo ihany koa fa rehefa cultiver que c'est intimité tamin'ny vagy izay fa tena lasa izy zavatra be mihitsy io. Za taloha tamin'izay manomboka ministère tsy tezorina mihitsy. Dia za jalouse be anazy tamin'izany satria io resaka miresaka dia miavy koa. Za hoe tsisy miraharaha izy dia vao mainka aigri be teo dia vao mainka tsy tia anazy. Zany ianao sy ny olonao tana mandeha tany tsy mila mivorivory aty intsony. Zany ao mba l'immeuble zany nataoko anazy taloha. Dia avy eo soka ny Saint-Esprit satria za tany edy niveau satria za tian'Andriamanitra dia tsy navelana atao anatin'ny lavaka. Dia namboarantsika kely a. Za tena anao fa io baiboly io tsy nisy zavatra hoe toriteny be dabe hoe ny mokinina akory a toriteny ray aman-dreny de la foi dia mamaky baiboly a dia ohatr'izay mba mivily fanamasa dia ohatr'izay nianaraka zavatra be dabe. Tena niandry zavatra be dabe ako. Tena isoko be dabe hitako. Dia rehefa nanao canaux à l'investissement vert a tena nareo fa tu récoltes. Amen. Tena mampaela anareo a ce que Dieu te demande de faire. Les résultats qui ont reçu c'est toujours waouh. C'est ça tena vao hoe zao tsy mba reraka amin'ny Saint-Esprit zany tsotry nefa hitako résultat reo zao za tara tsy azo mitsitsony a. Dia le zany mila ohatr'izay mila misokatra maso fanahy fa izy a ny olona anatin'ny intimité mila manana humilité. Mampatonga ny couple miady satria tsy manana humilité. Ny endriky familiarité manko dia orgueilleux. Satan, quand tu es devenu Lucifer, quand tu es devenu Satan, parce qu'il a été familier avec Dieu, il n'a plus reconnu Dieu comme le grand Dieu tout-puissant, son créateur. Il s'est dit, bon, je peux être comme lui, hein.
il a oublié qu'il était créature et que tu es créateur. Enfin, familièrement, c'est dit, j'ai l'onction, il m'a donné son pouvoir, donc je suis comme lui, je vais être comme lui. Tu vois, ça, peut-être que tu as notre ministère, pasteur avec tout le temps, sans révélation, sans rien, et les pasteurs, c'est exceptionnel. Dans l'internet, on a été sans révélation, mais nous, quand tu as bien un pasteur, non, ça, pasteur, on a tout dans nos ministères, non? Familièrement, c'est ça, que tu as dans nos enseignes. Sambo la tsy teo misy ny fianakana nataoko hoe misy fahadosona sy angahitako ary ohatra teo amin'ny pastera sy mama tsy anjarako mihitsy satria za zana tsy andeha anjarako mihitsy nandeha hiteny fa lasa mivavaka fotsiny dia ozy fanay maso no apio zareo satria za ta higarde izay intimité miaraka amin'ny zareo zay ta hitazona izay place zay hoe izy ray aman-dreny dia za zanaka dia voatahina tsy azonao anatin'izay nitahina andriamanitrinao fa tsy zany itetatety za koa zao no mana ministère en France fa zavaka amin'ny tenanao raha pasy a non zay ohatrany hoe zay moa le fanoharana efa niteneniko foana hoe mamako zao mamako foana na dia tonga mamory a tsy mampiovy amin'ny toeran'ny mamako hoe mamako ka zay le teny anaty ministère hoe tu lasa nampiasanao onction be anao ka lasa zokizao dia hoe lasa afaka manitakitaka ny dadanao ra-panahy non satria na tombo ary ny stadiny dadanao ra-panahy za dada be izy mamako zao lasa bebe ka tsy hoe za rehefa lasa maman dia afaka manitakitaka azy fa tsy maman onction izy non d'autres écoutes dans le spirituel. Et vous dites, Paul, c'est le secret, frères et sœurs, dans l'assemblée, considérez plus important que toi, Paul. Et les gars, c'est non l'activité, à tout le monde respecter un lieu à Paul. À tout le monde, pas de soigner à Paul, parce que si là, tu as jugement, critique, mauvaise pensée, mauvaise vue, ça, orgueil, pour familiarité, tout dans ça, et ça détruit les relations. Vraiment, on va me sur le côté, non? Ça donne je médite et ça c'est cyclotène qui c'est une réponse pour bien. Tu mérites, mais pas une autre massacre, quand tu l'as bien, ça c'est cyclotène, mais on a compris que les bautes n'en ont pas. Et non, mais c'est un problème. Raoult, que l'autre vous cherche un peu, ma frère, ma soeur, Dieu, c'est un Dieu qui a déclaré son amour. Oui, madame, je t'aime dans l'amour éternel. Je t'aime en bas, non, ça n'a pas. Mais c'est un problème culturel, au public. C'est difficile pour le matin de dire alors je t'aime, je suis fière de toi. Mais tu n'as pas de note, tu es psychotique. Ça va être non, des fois il faut que tu dises je t'aime. Et des paroles comme ça, des fois ça délivre des gens. Et non, et petit, il y a rien, hein. Non, je suis comme ça, non. Déclare l'amour. Si vraiment tu as de l'amour, tu peux pas tenir ça en toi. Tu dis je t'aime, je suis fière de toi. Merci Dieu que tu existes. La manière qu'a fait ça tombe ça va dans tes mots. Mais ça va chatter la vie. Amen. Donc il y a que c'est ou la nagresse là ça quand on a ton familiarité. Un Samuel chapitre 11. Samuel chapitre 11, verset 14. Au nom de Jésus, et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saul pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saul et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Amen. Na sonia de lasa napatana fa lasa famille tamin'ny Samuel izy a de lasa nananisa tao anatin'ny saina amin'izay hoe ay zaka afaka manao izay ataony Samuel. Le problème tsy hoe tsy mahavita azy Saul, fa le problème c'est qu'il n'a pas reconnu la place de Samuel en tant que prophète dans sa vie. Misy nge zavatra be da be hitanao tena kaikinao za aloha tena mahita fa tu peux tout par celui qui te fortifie. Tenenao kaikinao za mahita hoe a fa tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Fa misy fotoana le izy a tsy voatery hoe tsika na ten'Andriamanitra manao an'le izy fa za ny toetra ny fonao hoe ao le humilité ça lasa mivonany familiarité dia misy olona apetraka ao ohatrany
andriamanitra dia ekena fotsiny. Amen. Tsy hoe zay ny exceptionnel, misy toana manko tena mieritreritra an'izany. Za zao tsy exceptionnel raha tsy fantatry misy le ministère hoe prophète anazy. Non, c'est pas ça. C'est ianao mahay mitoetra amin'ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra anao. Dia manaiky ny toerany hafa dia ametrahan'Andriamanitra ny hafa. Ohatr'izany anatin'ny problème en couple, ianao ny vehivavy tokony mahay mitoetra hoe za soumise amin'ny lehilahy. Un point c'est tout. Tsisy avihevitra hoe za mpiasa zany raha manaiky sy mangidy. Zay fotsiny anatin'ny ten'Andriamanitra dia ekeo. Satria ny tany amin'ny Genèse tsy ianao no natao voloka ny avihevitra amin'Andriamanitra. Zany fa manina koa za raha natao voloka. Ohatry hoe tsika zany chaque fois vehivavy ka malimaly lehilahy dia ohatr'izay. Ohatry hoe ekeny amin'izay tsy dia lehilahy mihitsy no mihinana zany. Ianao zany mieritreritra hoe mandresy be fa zao ohatry hoe mamaly valin'ny Andriamanitra zany ianao hoe fa maninona koa za mikolomina voalohany aty. Ka zay le izy ka. I Adama natao Andriamanitra voalohany dia izay no tenena i Adama ny lohany dia ny vehivavy natao manampy. Dia raha mahay mitoetra amin'izay ny lahy sy ny vavy dia milamba ny zavatra rehetra. Mahay mitoetra amin'izay no miatin'ny église hoe pastera, ny évangile, ty frère, ty sœur, ty zouk, ty ohatran'ny izay mahatonga amin'ny Paul miteny considérez les vieilles femmes comme des mères. Non, ataonao foana dia honorer l'autre personne. Les jeunes filles izy comme des sœurs. Mba tsisy miresaka hoe faty dia hitako dia mifankahita dia kodiko ty tovy sœur aloha. N'Andriamanitra zay tena voatady amin'olo karianao dia raha nefa tsy vadinao dia eritreretra tu couches tu vas embrasser ta sœur. Fa satria izy considérenao araka ny baiboly ny olona dia milamba ny relation. Fa mahatonga antsika problème de relation matetika amin'izay tsika tahite foana le hafa dia amin'isy ny ratsotrehitra. Fa tsika aloha concerné dia za kosa ny nanao mauvaise investissement tanatin'ity relation ty nahatonga lesy tsy nety. Amen. Natoetra mihitsy Saul hoe hitoetra amin'ny toerany be dia ametraka ny Samuel ho rainy foana sy ho mpaminamy eo amin'ny fiainana. Tafiditra l'orgueil izy, tafiditra ny fifankazarana amin'izay Saul satria rehefa nanomboka anazy victoire, nanomboka ny tompony niosika, nanomboka ny teny amin'izay hoe efa tsy dia ilaina koa raha Samuel le. Amin'izao ny raha be ny anangana ministère ohatra vita koa ny vita amin'ny pastera fa aleo zany anangana ny église. Teny pastera zary amin'ny internet ohatran'ny mananginangina misimisy any anangana ministère fa ianao hoe natsoan'Andriamanitra anao an'izay orgueil zay vita avy ny chrétien conduit par l'ambition mais pas par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te conduit pas par l'ambition. L'ambition c'est pour toi personnellement, c'est pour ta gloire. Ça va te créer l'intimité, surtout avec les serviteurs de Dieu. Si tu veux gagner des choses dans le monde spirituel, sois intime avec les serviteurs de Dieu. Garde l'intimité dans le couple. Garde l'intimité avec tes enfants. Para comme une intimité, non, comme ça, si tu t'as des amis, ça n'a pas, ils s'informer avec les gens du monde. Ça va tout gagner, ça va tout gagner. Si c'est intimité, si c'est communication, si c'est communion, il va chercher des familles dans dehors. Les compagnes sont là où tu mets fausse famille, accueillir un âme, et un, ils vont se nourrir de n'importe quoi. Créez toujours l'intimité dans la maison, dans la famille. Rehefa tonga fotoana ivavahana vavaka ianao, fa rehefa ohatrany ianao créer l'intimité. Tu sais, tu as un tout vite à faire créer. Créer la chaleur. Nous avons un Dieu créateur. Sois créatif chez toi. Tu es métropole, tu dois t'amener dans un sang de tes os. On nous fout qu'il y a des amiales. Varine. Non, tu vas jusqu'à ce soir chez lui, tu vas varine. Appelez un mot. Ah, si. Aïe. Nous avons tout galou. Donc, biberonnian, tu vas. Di ohatr'izay dia aveo gaga efa mandeha ny relation tsy mandeha amin'ny loany. Aveo anao nanambotra antsika hoe disparaît. Je te donne mon esprit. Andriamanitra mpamonina anatinao, crée des choses pour enflammer l'amour dans la maison. Crée la paix à la maison par des situations. Prenez le temps de créer le rire. Na tsisy mampa anatin'ilay problème be iny. Izy fa vombela hitako tamin'ny pastera sy mama. Sy ny pastera dôdôra sy mama didy any. Efa ilay satrany le tafivola be za dia vivana mora miketrana.
izy zao mbola tsisy le solution e dia mitady dreky pasteur mampime mafy izy miketrina be zany dia ohatrany hoe mamorona blague ohatrany hoe verana be mafy tonga ohatrany izy tao zao tena dia ozy izy didiana no hoe fa ansaina hoe ahoana zao golino hoe tenybotomobile hoe zanatsika dia io zany mama jana tsara dia tena tena dia dia mikarikary meme io izy dia efa tafiditra amin'izay misy joie créenne miapisay zany pasteur tao anatin'le relation ampimetsika ty aloha dia iny amin'izay sisika moramora izy retrouver les joie dia afaka mifampiteny tsotra avao dia zoky malala ataontsika ivavaka dia milamina fa ianao efa hitanao izy fananta be dia indray no makikitakita mifampitakitika sisy dia vony eto manao nareo PSB KO inona plus de l'esprit créer l'amour la joie la paix dans la maison dans l'assemblée ne soyons pas des gens qui subissent juste des mauvaises relations bon relation fiangonana zany ihany lasa miavinavy za koa hiavinavina ihany zany tsy mba mameniny anazy za koa tame pasteur zao tamy tsy mba miantso anazy za koa tsy antso azy fanura qui s'investissent dans les relations le antso anazy ça va nareo atao mamangy anareo ty mba meo anao sanyfiana dia zany anisany koa fomba hitosena ny olona azay ny fomba mitosen'andriamanitra atsika mame cadeau sacrifice mamaiza reto tsy hoe tamin'ny nota ikoty azy zany anao mba mame cadeau fa tsy hoe fa vaky ty dia efa zaky ty dia tsisy vaky mohan'izany tsony ety tsy haiko inona ny zavatra sacrifice ao dia zay ny teneniko anao sacrifice dia zavatra tsy fataonao mihitsiny zavatra qui fait te sortir du confort. Jésus c'est un sacrifice ultime de Dieu. C'est le chose qui coûte, fait des choses qui te coûtent par amour. Toi quand tu aimes, rien ne coûte pour l'amour ça. Rien ne coûte quand tu aimes avec toi. Ça tu me tenais pour rien qu'à la fois smic, tu me tchattes bien les gens quand les lui vit en malade. C'est le truc un truc qui est, tu te donnes vraiment à cœur. Tu cherches des choses. Et non autres à la là, et des noms non mais c'est pas local. T'es pas mettre pour changer. Ah non, ça m'a non ça casse, moi je dis pas ça, non bien ça casse. Ah tu as les vides KFC à couler. Pas que là tu te donnes. Je sais pas que là l'histoire ça, je vais prendre un congé. Et ça, je vais faire juste plaisir à mon chéri. What? Ça va être intelligent ça. Et non ça n'a pas maman, t'es pas ta maman, maman va me caracara. Ni lo ba ya apetraka andeha lo maman ao maman mba hoentiko any amin'ny sauna tsy haiko des trucs comme ça dia anao rehefa manao cadeau sy manao zavatra amin'ny olona sokatra amin'ny fony dia inona ny teny amin'ny proverbe avant cause des vies miaina chaque fois que tu vas investir dans l'amour il y a une source de vie dans cette personne qui va se déborder vers toi attends mais c'est m'appelle m'épanouir le vade oui par là tu sais pas ce que tu peux récolter d'elle tu m'as fait des choses bien. Quoi, toi? Des fois, il va qui vient, je vais donner ça dans le boulot. Puis après, je me dis, Internet, je me dis, film, tu m'as café, tu m'as café, speed. Mais pas de bonne café, à l'oya, t'as l'eau. Fais nous comme si tu as caractère, t'as un autre l'eau. Ça va tout changer, toi. Je vais te dire, là, tu me dis, d'après nous, on va la lancer, oui. Surtout, zavatra tena tsara menjivavy dia misikinao joie. Zany tena tsika vehivavy fa ny joie hoentinao mampahevy an'ny lehilahy bonne humeur. Satria ianao rehefa mamaky ny baiboly dia en fait ny vehivavy tena natao anisy ambiance mihitsy. Za moa rehefa mivavy tena tena l'histoire tamin'izao lambadin dia tia banty io raha ny tsisy émotion zany. Lehilahy zany ohatrany hoe rehefa boky izy lehilahy zany tsy dia mivakivaky loha zany e tsika vehivavy tena anisan'ny compliqué fa zay nametrahany Andriamanitra ny vehivavy ny lehilahy mba hanisy feu d'artifice kely ke anao raha samy mampidiro lehilahy tsy mahay an'izany fa misy lo mahay direct
reto mira zany izy ndraindray izy mety zany tena zavatra kely novainao kely ohatr'izao foana dia misy déclic tapaka any amin'ilay olona relation anao tany zao mety misy olona midongodongo saty amin'ny assemblée asy déclic sakay matsandria matsarambavaka andria tiako be ry dia mety tonga dia vampo zany tena mierinandro tonga eo ino makara be wow alléluia miracle juste pour un investissement dans la relation une attitude que nous avons fait une personne qui a tout changé tsy mila ndray miracle be koa ny andro misy famoronana be mo tonga in'olo iny non ianao mihitsy anatinao mihitsy l'esprit créateur crée des choses dans les relations amen ka afaka nataonao Saint-Esprit zany Saint-Esprit donne-moi des idées pour épater ndray mon mari pour que je puisse le gagner inona ny afaka ataoko Saint-Esprit fa tsy eo izy dia doit s'écrire alléluia any Jesosy io dia izy avelanao koa eo tonga otrany de sagesse kely anankiray ataonao raha pitsy izy ny fomba reny dia ahoana tsara Jesosy nao tena niovaka izy ery zavatra ohatr'izany dia anao fa le Saint-Esprit te conseille sur beaucoup de choses et le Saint-Esprit il est venu en nous pour nous aider dans notre quotidien fa tsy hoe ny zavatra spirituel dia non c'est un Dieu vraiment pratique la parole de Dieu c'est pratique dans nos vies amen. Matthieu chapitre 7 verset 3 à 4. Matthieu chapitre 7 verset 3 à 4 au nom de Jésus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Familiarité de la défaut et non. Taloha vao mahita amin'ny sipa mbola tsy vadinao manja sy hoe ohatrany ianao rehefa tsy mantsapa-koa ndray miteny azy andriky manja ilaly izy voagosy ohatrany tsy mba mahavita mifampiteny azany tsony satria le ve efa misoara ve ianao dia non ianao rehefa tia olo izany hitanao manja foana izy ary hitanao bogosy foana izy ianao tianao compliment rehefa mitianao ny olona fa misy ny olona ils ont du mal à faire des compliments parce qu'ils ne supportent pas que leur personne soit meilleure qu'eux. Ça, tu peux nous dire la série. Ça, tu nous autres, nous, on est négages. Puis nous, c'est bien, nous, qui n'y là. What? Ça, tu peux nous compliments, en fait, non? Ça, tu peux nous, parce que tu es côté, je suis fière de toi. Mais ça peut libérer tellement de choses dans la vie de nos enfants. Créer l'intimité. Sois des investisseurs dans les relations avec ton pasteur, ton monteur, ton leader. Parce que tu vas faire miara-miasa dia ny collègue any ampiasana reto mba tonga dia misy samlamena ça tena tu vas rien gagner du tout tena vokatra hitako izy dans mon mariage teo amin'ny raha finoana za zao tamina andray izy là tsy reny niteraka anahy izy fa resque izy taka monteur je faisais tout ce que je pouvais pour être intime avec elle izy tanareo ohatra hoe mana caractère un peu dur je m'en fous. Il y a quelque chose en elle que Dieu peut me donner à moi, je fais. C'est que mes fils ou mon fils et ma fille, j'étais dans mes prières, je dis alléluia. C'est ça mon investissement. Ma mère cadeau, c'est une satine. Je crée une intimité. Si tu m'as donné attends, mon thérapie, tu n'as pas rien dit. Non. C'est des gens que tu as amenés ici. J'ai dit, il y a un investissement que je dois faire. Qu'un investissement peut t'appeler, investis ton temps par toi. Si tu veux te coûter de l'argent, investis de l'argent, investis dans les cadeaux, pour les relations, investis dans beaucoup de choses. Atsy fotsiny ilay comme ça, efa zatra izy efa fatany tiako izy zany za kopatrety azy lamba amin'ny fiainany tsy milamy zany za miteny anao aveo anao iantso anahy tena mila dinika parce que efa tsy mandeha amin'irony nefa fatsika zany eto amin'ny anaran'i Jesosy amen dia karakartsika mandeha be ny fotoana ka en Genèse de 15 ans io moa verset tena hitako mihitsy koa hoe résumé le tenin'Andriamanitra Genèse 2 verset 15 l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Dieu t'a donné un mari, une femme
tes enfants, tes frères, tes soeurs, cultive-les, garde-les, cultive l'amour. Tu gardes l'amour en cultivant l'amour tous les jours. Niagua, tu m'as dit pas, ou tu m'as fait de camp, j'aimerais te l'air d'appeler là. Ma copine m'a appris sur la 60 rue demain. Quand on a appris nos irènes, on a appris nos as, on pas pas non, appris nos as, on pas pas non. On sait quoi les, pas pas tiens, on sait quoi de relation. Mais ça va pas trop fort non. Parce que je repose sur le relais des bases, et parce que ça me donne une fête de temps, ça va cambier. Ça va tout dire la pépé, puis c'est que ça n'a pas dit, c'est prisonnier ça. Mais par exemple dans votre jeunesse, les acapacatiens de la prison, c'est quelque chose de merveilleux. La relation frère-fils, c'est quelque chose de beau. Quand tu es prisonnier, ça va être comme un assemblée des prisonniers, des esclaves. Et là, tu ne sais pas c'est quoi l'amour, ça. C'est le diable qui t'a menti. Quand Dieu a dit, toutes les choses que Dieu nous donne, nous avons c'est nous qui avons la responsabilité de garder et de cultiver pour le faire fructifier. Amen. Est-ce que tu t'es assez investi pour que l'amour demeure, pour que l'amour s'enflamme, le ministère envers ton pasteur, tes frères, tes soeurs? Est-ce que tu as investi dans les relations? Ça fait ça, les femmes on y a ça, c'est les pasteurs, c'est non? Amen. Apocalypse, chapitre 2, verset 4-5, au nom de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Amen. Qu'est-ce que tu faisais à ton conjoint avant que tu ne fais plus maintenant? Alors qu'avant, tu pouvais bien le faire. Qu'est-ce que tu faisais à Dieu au début de ta relation avec Dieu, mais que tu ne fais plus maintenant? Tu dois savoir, qu'est-ce que tu faisais à ton pasteur? Comment était ta relation avec ton pasteur, mais que tu n'as plus maintenant? Écoute, la famille, non? C'est une la tension dans la famille. Dina tenina dema, vivendo já me passou no talu de bono ali, on a toute expression fora sana, please, me sabe da quando a filha toma tudo para panita na não, e o checo le pena no tuga chan, family 8 février, tu vois ça, c'est une fois pareil, c'est la présence de Dieu a frappé, ou je n'ai pas dit que Saint-Esprit a frappé, c'est dans des détails, je ne dis pas, mais je ne mais je me dis que Saint-Esprit a frappé, c'est quoi? La méditation, c'est dans votre comptable, tu ne sais pas, ou je n'ai pas dit d'amour, c'est ça, c'est pas tout le monde, ça nous bat, dans mon téléphone, c'est le calendrier, je sais pas que ça va, aïe, qu'est-ce que tu as, toi, tu as tout ça, toi, tu as pour vous, tu as tout ça, même le Saint-Esprit fête les anniversaires, fête les nanas. Vous dites, moi, je ne vous pas aussi bien, fête les nanas, je n'ai jamais oublié la première fois où je t'ai rencontré. Mais maman, tu n'as pas dit, je ne vais pas vous mettre à Tigina, toi, ah, oui, ça n'a pas eu, vous n'avez pas dit, pas les nattes, t'es n'a pas. Ça, t'es n'a perdu, t'es n'a pas dit, chose qui existe ou pas, tout va dire, c'était le jour, un 8 février où j'étais partie de tes ténèbres à la lumière, c'était n'a pas de date précise, c'est vraiment une date précise où j'ai rencontré mon sauveur face à face. Et à partir de là, c'était un départ pour une nouvelle vie. Et Jésus m'a dit, je sais que je n'ai pas oublié, on dit ce jour-là, il m'a dit, je veux le fêter avec toi, c'est pour ça on dit que je t'ai visité dès que tu as ouvert les yeux le matin. Marie, faites des cadeaux, on doit fêter les anniversaires. C'est pour glorifier Dieu, ça. Fêter les anniversaires de vos enfants. C'est pas un moyen de leur montrer, je suis reconnaissant que tu existes, que tu es là. C'est ce que Dieu m'a dit. Je dis, waouh, mon Dieu déclare. J'ai dit, j'ai fêté l'anniversaire, mais tout le monde, depuis nouveau-né, là, quand on a marqué, je vais dans sa famille, waouh, je dis, bon, ils sont pas ici, on a pas, t'es là, tout le monde, tu es une expression, ça va être une expression de Dieu, t'es dans la maison, à passant, t'es à peine, t'es ça, je mets tout ça, tout ça, c'est un état très dit. Il s'est investi dans notre relation pour que notre relation dure 12 ans. Il a dit, je suis toujours là, il dit, je t'aime. Quand Dieu déclare l'amour avec toi, dis que tu aimes, investis dans l'amour.
avec les gens que Dieu a mis dans votre vie. Et ces personnes qui sont dans votre vie, considérez-les comme des gens précieux, cultivez-les, gardez-les. Amen. L'autre qui est à Pitsangana, ils sont en Andrémanche. Ils en ont fait c'est un problème dans la Agar, elle n'a pas cherché à considérer Sarah comme une mère. Elle n'a pas poussé leur relation à considérer Sarah comme sa maîtresse. Elle aurait dû monter la barre pour considérer Sarah comme une mère. Car considérer Sarah comme une mère, Ismaël. Ne soyez pas des Agar, ne soyez pas des Saul, ne soyez pas des Isakout Juta, ne soyez pas des Mélisséri, qui est assis. Cherchez l'intimité, allez en profondeur, parce que Dieu nous bénit à travers les personnes, parce que toute personne est une source de bénédiction pour d'autres. Donc la première source de bénédiction dans ta vie, c'est la personne qui est à côté de toi. Comment tu veux jouir de la grâce de Dieu? Comment tu veux jouir de la grâce de Dieu à travers le pasteur, à travers la sœur, le frère? Crée l'intimité avec ces personnes, investis-toi dans les relations, dis-leur je t'aime, fais des actes d'amour, donne-leur des cadeaux quand le Saint-Esprit te pousse. Dis-leur je suis content de t'avoir, crée ça. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Crée l'intimité avec ton mari, garde l'intimité. C'est pas ton copain, c'est pas ta copine, c'est ton mari. Tu dois créer une intimité. C'est important. Avec les enfants, c'est moi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parfois, il nous faut juste un peu de temps de nous arrêter un instant dans notre quotidien et prendre le temps d'apprécier ce qu'on a et de profiter d'eux. Parfois, arrête-toi un peu, dis à ta femme, tu es jolie. Parfois, arrête-toi un peu, dis à ton mari, je t'aime. Parfois, dans votre train quotidien, arrête-toi un peu et dis à ton enfant, même si tu fais beaucoup de bêtises, tu sais que je suis fière de toi, tu sais que je t'aime. Toujours, il faut que nous nous arrêtons. Arrêtons-nous un instant, même si nous avons l'habitude de servir le Seigneur, arrêtons-nous un instant, dis, Seigneur, je t'aime vraiment, je suis reconnaissant de ce que tu fais dans ma vie. Arrête-toi un instant et apprécie la splendeur de Dieu. Si que la neige, arrête-toi un instant et regarde un peu la neige et remercie Dieu. C'est ça, jouir de la vie avec Dieu. Et arrête-tu pas actif. Renesa, il va me dire, si tout bon, so ta non reza ton nyam sekolo tokatrano androany so tanao zay fa nay masina ny amin'ny famanginao anay androany ny amin'ny fananaranao anay indray tsy latsaka ao anatin'ny familiarité fa nampianatra anay Jesosy s'investir mba hanana relation d'intimité. Jesosy avy Nazareto zavatra voalohany indrindra aloha dia mifony zay satria na tsy misy karay aminay reto ka tsy milatsaka atao anatin'izany familiarité zany miaraka taminao na milatsaka familiena tamin'ny teninao. Misy fotoana zay Jesosy tena niala tamin'ny fitiavana voalohany sy lasa zatra manao ny asanao, zatra lasa manompo anao ka dininay le motivation voalohany hoe ny fitiavana. Jesosy androany zay misaotra anao fa tonga indray ny fanainao masina namelona miafo ny fitiavana voalohany ao tanay tsirairay avy. Nanokatra amin'ny masom-pananay ianao mba hampianatra anay cultiver sy garder miafo ny fitiavana voalohany. Jesosy eo misaotra anao zay fa ianao tena midéclarer ny fitiavana ho anay foana isan'andro ary ny sacrifice nataonao teo amin'ny azo fijaliana dia tena fanehoana fa ianao dia ilay Andriamanitra maneho fitiavana. Ampianao zay tompo ay aneho an'izany fitiavana izany ho an'ny olona manodidina anay, ay aneho an'izany fitiavana izany ao anatin'ny tokantranonay, ay aneho an'izany fitiavana izany ao anatin'ny assemblée anay, ay aneho an'izany fitiavana izany eo amin'ny relationnel anay. Jesosy eo dia sokafo masom-pananay latsaka tanatin'ny familiarité zay fa averenao amin'lohany kosa zay sitrano ny relation zay mety simba amin'ny familiarité androany ary mba ho tonga relation d'intimité amin'izay. Teo intime mihoatra foana zay Jesosy miaraka aminao, teo intime mihoatra foana zay Jesosy miaraka amin'ny teninao. Tompo terio zay na anatin'ny afo fitiavanao, terio zay na anatin'ny fahasoavanao. Misaotra anao indray Jesosy eo ny amin'ny tokantrano zay nisitranonao androany. Misaotra ny
amin'ny relation zay sitranonao sy ny restaurenao androany ami'sotranao fa ny masinao ny amin'ny esprit créatif zay nomenao anay ahafahanay tondra investissement foana isan'andro ao anatin'ny relationnel anay mba hatonga amin'ny fruit de l'esprit mba hatonga anao le jesosy fitiavana ainay maneho an'izany amin'ireo manodidina anay amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta amen. Alohany amaranantsika amin'ny acte prophétique dia zay tokoa ilay izy mialatsika amin'ny familiarité amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia raha miokaikinao vadinao na ny zanakao dia teneno izy tiako ianao tena atovy amin'ilay tena lalina mihitsy na mbola tsy ho ary ny vadinao koa dia teneno sady matoa efa miexiste dia efa tiako koa anao amen. Efa nahazo papa be da betsika teo za koa dia mba mamesy papa ho an'ny lehilahy koa tena zao mihitsy fa da atao fanaovana azy tena marina misy fotoana ny olona manao hitanareo izy liona dia tadiaviny brebis le vatana fa ataovy zay atonga azy liona koa raha liona ianao ataovy mba atonga azy toeran'ny lion fa misy fotoana ny vehivavy koa liona dia tadiaviny brebis koa le vatana dia tsy mety zay fa ampitoeramitoerana izy hoe ianao lehilahy ianao andro ekinana ianao ao hitanao tsara zany fiovana zany tena marina zany aza mijanona amin'ny hoe zay efa firant de mariage dia tsy ilaina tsony zany hoe fiesta sy mitokana kely sy ny karazana zany tena cultive eo tena cultive eo za tena nisoloko anareo midina izay mivady moa zany mifampitantara fiainana ohatry zany zay tsy menatra mihitsy mijorokona vavolombelona fa za tena tsy tiako mijery sac de patate ao anaty tomobile eo akaikiko dia teneniko izy satria tsy tiako le izy gony be fotsiny eo akaikiko zany fa tena mba manao manja manao mety io zy afaka miteny raha tsy mety ny akanjo dia za tsy miaraka mivoaka aminao amin'io mahita boty bizarre eny adreo za aza mividy an'io fa tonga dia ariko mifampiteny ohatr'izany zany zay satria tsy izy ho anahy ary za ho azy fa aza forcena amin'ny vadinao zany kory tsy miforce anazy fa misy fotoana kosa misy zavatra nafinaritra anazy ao ny everiny fa tsy tadidiko mihitsy le izy tadidiko rezy tamin'izany tsy nanana fahafahana tsy nanana vola fa tena hitako tena nanisany ganieko ny amano an'i jesosy zany za mitenenareo zay mbola hoe mbola tsy tonga mivadinareo fa tadidio fa misy zavatra tena point kely anankiray zay fotsiny voatapinao tonga dia tena mitenenao ho taitra izy ho talanjona hoe ay le tadidinao iny zavatra iny fa tena zay le izy fitiavana le izy fitiavana tsongoloa le izy cultive eo le izy aza miatehitra amin'ny année de mariage sy ny silver sy ny gold sy ny titane tsiatsy ça veut rien dire éternel ilaina fa tsy aza mitady diplôme zany fa mora zany raha remarque anareo le Paul tsy nanambady fa enjana be ny sekoliny tokantrano ngaraina piaika mihitsy ozy izy hoe or Timote anao zao fanaovana azy zao torina miteny vehivavy reny aza saina mitoroteny be tsony izy fa zao amin'ny fihetsika amin'ny fomba fiainana ny akaikinao zay zao sy papa zao zany misy fotoana ianao hoe ao anatin'ny fahamasinako be mihitsy angamba niganieko an'le vavy vao maina izy indraindray ohatra mandavaka lavaka mampitsoka an'le olona mihitsy tsy izy ty fa misy olona manja fa manitin'olona miditra any lanitra ampadiovana nyresahako eto misy pasteur vavy zay tsy teneniko anarana sao dia lasa akitady be ndreo amin'ny internet fa tena raha ohatra ka amin'ny vehivavy tena c'est une belle femme fa critique zany fa rehefa mitsangana
mitsangana fotsiny zay vehivavy zay dia tonga dia misy batisa amin'ny fany masina etsetsetra nefa an'izany vao jerenao dia ozy ianao ty koa tena hoana zonga dia feu de l'amour be izany fa tena ampiasain'Andriamanitra be mihitsy izy ka porofolo mihitsy hoe tsy hoe rehefa tsara ianao akory dia hoe dia volo foana tena kaikinao izy zay mpampan'Andriamanitra izy indray afaka jerenareo satria efa lasa nodana amin'i Jesosy izy manque personne zay ny anarana fa zany anisan'ny teny évangéliste vehivavy tany amin'ny premier siècle 19e siècle tany enjany zany zany rehefa miakanjo tena ohatrany hoe tena ozy ianao hoe mpampan'Andriamanitra tena azo alaitahaka mihitsy amen akavanareo vehivavy koa misy taona marina ny lehilahy mety tsy miteny fa mba koafy volo tsara fampanontany spapa fampanontany spapa tsy manino ny vinazy taty français zao manana fa resaka votsy ny karazany reny mizaha izy amoana fanaovana ny tresse zao zany tena convaincre ohatrany taty koa manapa volo tsy haiko inona ny fahasoavana zay anananareo dia mifampizary fampanolo spapa le raha koa mba mifampiteny zany zao dia raha mety misy mihery zao ka tsy mahafantatra antsika dia hoe zany koa hoe dia torino zany ny famille zany ny famille tsy hoe rehefa manambady akory ianao rangahy dia hoe afaka mitongotra amin'izay ny kibo zereo kely ny kibo fa tsy mahita zany satria mba tiako koa mba fiera ny vadiko hoe jansitsika misy mataty an'izany hoe mitory manao baskety zany fa nga ny basketiko ny misy iny le olona intéressant fa tsy le akanjo misy olona mitiatire amin'izany fomba fihitsika zany ka tsy azamboariny tena kaikinao azamboariny amen hiditra amin'ny parole prophétique amin'izay tsika prophétision vadinao prophétision zanakao hitanareo rehefa misy ositra mikorina ohatran'izao sesio amin'izay le izy amen aotsika zandato ny tananao fisaorana aloha misaotranao zaray eo ny amin'ny ositra zay miasa mitiraky ty mety électrochoc le izy mety manatohana le izy mety manaitra amin'ny fanahana le izy fa androany Jesosy rehefa hiproclame zay satria mino ianao no milaza fa mifony inona ny zona famarinana mivavana ny kely ny zona famonjena entinay eto ny famille anay aminaran'i Jesosy alefa proclame eo amin'izay tenena amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareta tsy misy ka familleko ho latsaka any amin'ny enfer zany aminaran'i Jesosy tononoko aminaran'i Jesosy atsoko ny papako atsoko ny zokiko atsoko ny zanako atsoko ny neveu niesy tonton tantine miara-maherin'i Jesosy miara-miditry ny lanitra aminara-maherin'i Jesosy atsoko avokoa zay mbola grande famille any HVK mission rehetra France na Europe naiza toerana misy azy atsoko isagrandir en royaume céleste isagrandir en famille atsoko zay mbola tsy manambady na lahy izy na vavy amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy Nazareta atsoko anara-maherin'i Jesosy manatevin-daharana fanamafisana orona ny fanjakan'Andriamanitra eto Frantsa tononona amin'ny anara-maherin'i Jesosy ny fitiavana voalohany hitoetra ary very no anatin'ny tsirairay avy tononona amin'ny anara-maherin'i Jesosy ny taranaka nouvelle génération amin'ny finoana nouvelle génération amin'ny manana crainte de l'éternel nouvelle génération any tian'Andriamanitra tiany tanindrazana mivoaka atao anatin'ny tiraka ty amin'ny anara-maherin'i Jesosy izay Jesosy Kristy tompo dia miara mijoro fa ny famille eto Frantsa dia ho rétabli amin'izay ny anara-maherin'i Jesosy zany famille recomposé zany tsy izy tsony amin'ny taranakay zany famille mijanona célibat zany tapaka androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy malédiction na divorce zany amin'ny farana androany amin'ny anaran'i Jesosy atsoko ny vady sahazanao atsoko ny zanakay fa sahazanao amin'ny anaran'i Jesosy tononoko fa satria ianao efa membre amin'ny famille royale céleste dia tononoko fa zay efa sahaza ho anao dia votsorako androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anara-maherin'i Jesosy raiso amin'ny anara-maherin'i Jesosy raiso ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo amen amen ta iny Jesosy daholo tsika tsiraray avy